Kandray sika mianakavy ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Madame izao talata 13 aogositra 2020 sy 2020 izao anterina ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy izay manaraka nyity fandaranty na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan-dranomasina dia ananterana n'izay arabo ambam-pirarintso izay. Tsy azo atonona ihany koa ny fisaorana mitafitafo ilaina hary satria raha tsy izy dia tsy afaka miserasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika rehetra. Ny anarahanao ny miara-manonja Radio Mada MBS moa zany dia mazava loatra amin'ny Radio Mada, amin'ny MBS Radio, amin'ny fahitalavitra MBS, amin'ny Facebook, eo ihany koa ny YouTube. Iaraka eto tsika mandritra ny ora roa mahery ihany ka ao anatin'izay no hitondrana aminao famakafakana, ao anatin'izany no hitondrana aminao ihany koa ny fandalinana amin'ny alalan'ireo vaovao maro samihafa. Betsaka ny vaovao fa tsy hoaro hoe voaresaka eto daholo fa tsongaitsika ny sasany amin'izy ireny mba ahafahantsika zany manitatra, ahafahantsika manitatra ny fomba fijery manoloana ny zava-misy, ahafahantsika ihany koa mampitombo ny fahafahana mamakafaka sy mandalina ao anatin'ireny vaovao izay mitranga ireny. Tsy hoe andray ambolony, tsy mampianatra antsika mianakavy hoe andray ambolo mihitsy ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada fa mitondra antsika kosa ho amin'ny hoe fisokafan-tsaina manoloana an'ireny toedrara mitranga eto amin'ny fireneny ireny. Hafa ihany zany hoe mahay mandanjalanja sy mahay mandinika izany satria rehefa mipetraka zay dia tsy andairany hoe pasipasoka etseroa, tsy andairany hoe fanolorana zavatra etseroa ka hoe tsisy fandiniana vady hoe hinana mambolony. Tsy mety tsony amin'izao taona 2020 sy 2020 zao tompoko ny hoe mihinana amam-bolony, tsy mety tsony zany fa tsy maintsy misaina tsara, mandinika tsara manoloana ny toedrara satria raha vao mihinana ambolony isika dia ararotan'ny sasany amin'ny lafiny maro mihitsy, ikatsahan'ny tompontsoany, ikatsahan'ny fitiavan'ny tenany ary ilay fitiavan-tanindrazana dia ary amin'ny sisitosy ka zay no tsy maintsy andiniantsika tsara. Raha vao misy zavatra miseho zany dia mila mandinika isika zany fitenena zany dia mety efa mihitsy amin'ny isika vahoaka malagasy, isika olom-pirenena ny iantefany izay fitenena zay. Zany hoe rehefa misy zavatra mitranga dia mila mandinika fa tsy eti-po fotsiny, tsy hoe entiny hoe taitaitra eo fotsiny dia zany ony dia iny dia manaraka efeny fa tsy mandinika fa jerena foana ny tontolo izany rehefa misy zavatra mitranga na ny zavatra azo antoka fa hitranga ihany koa. Ohatra zao hoe ny azo antoka fa tsy maintsy hitranga eto amin'ny firenena dia ny fifidianana. Zay aloha zany azo antoka zany fa mila dinihana daholo ny manodidina rehetrarehetra ny zavatra mitranga. Ny fihetsiky ny tsirairay dinio, ny fihetsiky ny atoko politika dinio tsara, fakafakao tsara, ny hevitra zay hoentin'ireny société civile ireny dinio tsara ihany koa, fakafakao tsara, ny teny zay hoentin'ny ray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana, ny FFKM ohatra dinio tsara, fa za tonga dia eti-po fotsiny fa dinio tsara. Inona aloha lay zavatra tenenina dia ireny zany no fakafakaina tsara dia amin'izay tsika tsy diso repère. Zay no tenenin'ilay mpitandrina anankiray zay, mpitandrina amin'ny FJKM izy vao aingana mahavoatsika ozy izy. Eo moa zany amin'ny maha-kristianina dia diso repère. Ay zany ireo olona ty fiainany ty misy repère, ay zany ty fiainam-pireneny ty misy repère fa tsy mandeha fotsiny amin'izao. Ay zany ty tontolo-pampianarany ty, tontolo-panabeazana misy repère. Ny fiainana politika misy repère ka rehefa disy repère ianao dia mijabaka, lasa mananao foana izany. Fa ny olana eto amintsika dia tsotra, raha ny ainana isan'andro tonga dia le olona no jerena fa tsy ny hevitra zay teneniny aloha no eritreretina sy fakafakaina, alalinina. Le hevitra ne tsy voatery hoe tonga dia ho raisiny fa mila fakafakaina, mila alalinina. Fa ny problema dia le olona zay miteny, lay atoko zay miteny
any aloha no tonga de mibahana ao an-tsain'ny sasany de tsy henontsony izay zavatra teneniny na dia misy zavatra mahasoa ary ao anatin'ny ireny tenenina ireny ka ho antsika olom-pirenena de ilaina tsara le mandinika amin'izao fotoana izao fa tsy taitaitra fotsiny ary io rehefa hoe taitaitrasika dia mamely ihany keo ny fahantrana dia manararoatra amin'izay toy ny banga amin'ny alina hoy ny fitenenana ny ato ambadika ato zany tsy resaka politika fotsiny fa tena amin'ny fiainana isan'andro san'andro mihitsy no ipetrahany izay fanamariana izay io moa zany mbola hiakatsehatra eo ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany ny fahaefatra izany ny député ny kolonely Rambo rehefa talata toy izao dia izy no manana anjara eto amin'ny fantarana miara-manonja MBS Radio Mada namana fanira safomanantany ihany koa mbola ho avy eo izy fefa any an-dalana any reo ihany koa moa ny fanomanana maro samihafa de mbola ho avy eo zany ry zareo fa ny resantsika dia ifantoka amina lohahevitra vitsivitsy aloha zany afahantsika misaina an'le toedrara tsara izany ka rehefa misaina isika araka ny nambara teo dia tsy ho diso repera mihitsy satria ararotan'ny sasany ianao zany rehefa diso repera manoloana ny zavamisy anisan'ny zavatra nitranga zao tamin'ny faran'ny herinandro teo akoatra n'le resa be le hoe resaka loko orange kite JMJ any katolika any Antsirabe sy ny sisa mbola resantsika kely ihany ny momba an'iny rehefa avy eo fa aloha sika iresaka kely ny momba ny tontolo mpampianarana satria moa zany de hoe nivoaka ny valim-panadinana baccalauréat zany ary ho an'ny teto Antananarivo no faraparany zany vao nivoaka raha noharina tany amin'ny toerakafa dia ahoana moa no tsy ho lasa sainsika manoloana ny valim-panadinana baccalauréat raisitsika ny Antananarivo araka ny fanadihadiny ny mpanao gazety ny MBS nandeha tamin'ny vaovao dia maro ny faneho-kevitra fa le izy zany de hoe manodidina ny 340 isanjato maherikely zany no afaka ho an'ny teto Antananarivo afaka baka 340 isanjato maherikely no afaka fanadina baccalauréat zany tamin'ity indray mitoraka ity dia ny 720 isanjato manodidina eo zany no tsy afaka zany hoe ny afaka zany dia vitsy lavitra raha oharina amin'ny tsy afaka zany hoe ny tsy afaka no maronisa no ny afaka raha ny tokony izy anefa zany dia tokony famadika io taremarika io pourcentage io tokony famadika zany hoe ny afaka tokony mihoatra ny 50 isanjato zany hoe mihoatra ny Antsasamanila de ny tsy afaka ny latsaka izay fa ny teto Antananarivo ny afaka dia latsaka ambany raha oharina amin'ny tsy afaka ny tsy afaka zany no mibetsaka tamin'le taom-pianarana farany teo raha ampitaina amin'ny afaka fanadinana dia zay le tenenina hoe mila mandinika isika raha hoe raisina tsotsotra fotsiny zany de hoe ka io ane fanadinany indraindray mba miovaova ny taremarika indraindray mba mibetsaka ny mihoatra ny Antsasamanila ny afaka de latsaky ny Antsasamanila ny tsy afaka indraindray hoe mihoatra ny Antsasamanila indray ny tsy afaka zay ohatran'izay hoe famadibadika eo zay mafanadinana amin'ny fanadinana tsy tokony hoe asiana adihevitra be zany diso be zay fa ny toejavatra tahaka anytony de mazava tsara fa tsy maintsy misy antony ao matoa zany miena ny afampanadinana baccalauréat ndraisitsika raha oharina amin'ny tsy afaka dia misy dikany ao inona le hoe misy dikany tsy afaka miala amin'izany toejavatra zany ny régime zany hoe ny mpitondra ny fanjakana amin'izao fotoana zao de tonga de isy teny eo ka le ankizy arany tsy mianatra le ankizy mikamo mianatra ny ray aman-dreny tsy mivaky lotsony amin'izany vavariana mitady vola sy ny sisa ka inona moa ny idirany ny régime na ny fanjakana amin'ny hoe miena ny
vokatry ny tahapahafahana raha hoan'ny eto Antananarivo. Nefa eto Antananarivo no misy radio, misy boky be dia be, misy télé, misy gazety, misy internet sy ny sisa sy ny sisa. Raha oharina amin'ny any ambanivohitra lavitra be any amin'ny tany lavitra andrina any, ka nahoana ny eto Antananarivo no miena ny tahapaham-panadinana dia zay zany le tenen'ny sasany tsy misy idiran'ny fanjakana zany fa miankina amin'le tokantrano zany, miankina amin'le ankizy zany, miankina amin'le sekoly zany, miankina amin'le zay le hoe manilika, zay le hoe manilika. Fa raha ohatra ianao zany tena hoe tompon'andraikitra, hoe mpitantana eo anivon'ny firenena, dia ny tarehimarika tahaka an'itony dia tokony farafaratsany mampieritreritra anao aloha, mampieritreritra anao hoe fa nahoana no miena be ny afampanadinana baccalauréat raha ny eto Antananarivo. Capital resin'ny tany Diego lavitra mihitsy tany Diego tena ambonimbony ny betsaka ny afaka noho ny tsy afaka, fa ny eto Antananarivo ny tsy afaka ny betsaka noho ny afaka. Dia raha ohatra ianao zany tompon'andraikitra dia tsy faly fotsiny anilika hoe tsisy idiranay zany, nefa raha ny tena marika, tena marina misy idirana, satria ianao no mandrafitra ny politika-pampianarana eto amin'ny firenena. Politika-pampianarana ao anatin'ilay politika akapobeany ny fitondrana zany, fampianarana mantsy singa anankiray tompoko ao anatin'ny fiainan'ny firenena. Fa rehefa jerena tokoa le izy dia tsy afaka miala amin'izany ny rejima, satria nahoana tokoty teo anivon'io fampianaran'io mihitsy, tontolo-pampianarana zany raha ny teto Antananarivo no ahitana olana foana isak'izay mihetsika, isak'izay mihetsika dia zay indray le tontolo-pampianarana, zay indray araka nefa nyteneniny député Todsoa teto, nisy an'le inona moa forum zao dia vita iny dia efa niteniny taty amin'ny fianakaviam-be ny sekoly tsy miankina hoe tsy mety aminay zany satria zao tsy mifanaraka amin'izao, misy hoe PSE sy ny sisa. Zany nefa aindehibe ny fampianarana, ary amin'ny resaka fototra ry mihitsy dia efa misy ny tsy fitovi-kevitra ao anatin'izay aloha. Raha izay manaraka an'izany ny krizy anie eto amin'ny firenena dia miatraika any amin'ny tontolo isan-tsokajiny, ao anatin'izany ny tontolo-pampianarana. Miatraika any amin'ny fampianarana io krizy io. Ny teny moa fanjakana hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fa resaka stabilité no ilaina, nanoloana ny vondrona Europeana moa no nitenena zareo an'izay, tenenan'ny fanjakana zany, tsy misy krizy eto. Ka raha tsy misy krizy ve eto dia ena ny afampanadinana tompoko? Misy krizy zany eto, zany hoe le krizy izay misy eto amin'ny firenena dia miatraika any amin'ny tontolon'ny fampianarana. Nahoana mbola misy vary mangatsiaka tsy voaray ny volan'ny anivon'ny mpampianatra, ahoana ny resaka frame, ary ny karama ny mpampianatra amin'izao fotoana izao tsy fomba ho le miteny karama eto ao anatin'ny etika sy ny déontolojia ny journalisme zany, tsy fomba miteny an'izany, fa zao fotsiny ny mpampianatra dia toy ny olon-drehetra izy, fa zay anontaniana rehetrarehetra ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ny resaka hoe karama raisina zany, na ny any anivon'ny miankina amin'ny fanjakana na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Tsy miankina amin'ny fanjakana moa zany privé, sekoly mamelo tena, dia tsy mahavelona ny karama. Nefa le mpampianatra dia manatotona ny heriny amin'ny fampianarana ny zana-bahoaka, zanaky ny gasy anie ireo ampianaran'ireo tsika tsy resaka ny any amin'ny zana-bazaha sy ny hoe malagasy mizaka zoam-pirenena amina firenena ny velany zany, reny afy reny, fa le malagasy amin'ny ankapobeny no resantsika. Fa tsy mahavelona ny karaman'ny mpampianatra. Dia rehefa tsy mahavelona dia voatery zany tsy maintsy mihodina kely aloha, mampanao koroetsy, mampanao koroery, manao chargé de cours sy ny sisa. Kanefa tany aloha, tany amin'ny 20 taona lasa, tany amin'ny 30 taona lasa, izany mpampianatra zany dia manana ny maizy azy, ary tsy ritona mihitsy
fanirin'ny tanora faniriny ankizy hoe za rehefa nirina dia anao mpampianatra fa ny fahaizan'le mpianatra nefa avaiza tsy avy any amin'ny mpampianatra kanefa le mpampianatra no misedra olana krizy zany ka noho izany azagagitsika raha miena ny valin'ny tahany fahafahana fanadinana bakalorea raha ny teto Antananarivo renivohitra zany ny resaka mpampianatra aloha zany fa ny akoatr'izay ahoana moa ny tsy hena ahoany ty délestage lavo ty amin'ny rivany eny ankizy ny tena mianatra fa amin'ny enina amin'ny enina sasany eo dia tonga ny délestage dia hiteny ve tsika hoe tsisy fetraikany zany tsisy ifandraisany zany ahoana ny tsy isy marina hoe rehefa mianatra ianao zany na amin'ny alalan'ny labozia ary io betsaka ny mianatra da mamerindesina amin'ny alalan'ny labozia hoe tapaka ny jiro tsy misy jiro amin'le tokantrano hoe tsy afaka mampiditra jiro mihitsy le tokantrano noho ny fahasarana dia labozia no ampiasaina hoe na labozia io na jiro pétrole io na jiro iny io rehefa afaka mianatra aloha dia mianatra satria le mianatra ny tena zava-dehibe fa na zany na tsy zany tsy afaka hoe atao elana bala ny fisinyny délestage eto zany dia mazava ny resaka reny fatapahan-jiro lava ireny dia misy fetraikan'ireny amin'ny fianaran'ny ankizy aza miolakolana fa misy fetraikany io amin'ny fianaran'ny ankizy ny sasany koa moa efa tsy dia mahita amin'ny masony noho ny toe-batana manao solomaso bezana mba hoe mahita fa rehefa tsy mazava tsara zany dia efa miteraka fahasaranana ho an'ilay ankizy ho an'ilay tanora akoatran'izany rehetrarehetra zany ny sakafo hohanina manahoana ny herin'le ankizy miatrika an'ilay fanadinana eto zany tsy misy resaka mihitsy hoe miaro so ndray mantsy misy mieritreritra indray dia arovana ve zany le ankizy tsy afa-panadinana tsy any fa raha ohatra ho ianao ka matsiaro tena hoe tompona andraikitra dia tsy maintsy dinianao daholo ny lafin-javatra rehetrarehetra mahatonga an'izay mety avy amin'le mpianatra no mahatonga ny tsy fahafahany ka mianatra lesona izy loza amin'ny mikirimbakrimba fotsiny loza mampiaraka fotsiny ohatra ny fotoanany akoatran'ny any am-pianarany loza makarimaka fa tsy mianatra iny mazava iny tsika tsy hijery cas particulier hoe tranga manokana ho anna fiainana ankizy manokana ho anna tanora manokana tsy izay ny tiatsika tenenina fa ny tiatsika tenenina dia le hoe lay fiainana kapobeny ny tontolo mpampianarana eto Madagasikara dia mahatonga ny résultat amin'ny fanadinana ho ratsy la izy tsy hoe ny tanorana ny ankizy malagasy ny dondrina tsy mainininina tsia mifanohatra amin'izay ny tanora malagasy tena mahay amin'ny akapobena zany tena mahay tena maranitra be dia be mipirofo azo hoe naporofona an'izany fa ilay tontolo iainany zany eto amin'ny firenena no mahatonga ny ankizy sasany tsy ho tafavoaka lay fampianarana zay azony dia tsy araka ny tokony ho izy any amin'ny mpampianatra misy problema eo amin'ny fiarahamonina misy problema tsy fandripahalemana dozitsika hoe aka ny eto Antananarivo nga misy an'izany misy mihitsy ny tsy fandripahalemana amin'ny endrony maro io dia lasa zany mitaintaina foana ny tokantrano ny ankizy anala fanadinana ray aman-dreny moa zany amin'ny ankapobeny miezaka fa ny rehefa tena jerenao le izy misy fifandraisany daholo fekara vidim-piainana mahatonga ny valim-panadinana ho latsaka ambany oka aloha zay azavy zay mifandray ireo tsisy an'zazahatra mandeha ho azy zany fa ifekara ny vidim-piainana io rehefa miakatra ny vidim-piainana dia miena ny sakafo hohaniny ankizy any an-trano zay tsy hiteny eto hoe inona no sakafo hohanina fa amin'ny mampanao gazety dia mandehandeha sady manao fanadiadiana fa mampalahelo na ny sasany tompoko kanefa raha izay zavatra ray tsy fidiny ary tsy miankina amin'ilay ankizy tsy miankina amin'ilay tokantrano fa miankina amin'ilay politika kapobeny eto amin'ny firenena izay mahatonga ny malagasy tsy ampy sakafo
de rehefa tsy ampy sakafo ianao, tsy ampy vitamina, tsy ampy ino ty resaka sel minéraux, tsy ampy calcium, tsy ampy magnésium, tsy ampy an'izao, tsy ampy an'izao, fa le fianarana nefa tsy maintsy atrehana. Ankoatr'izay ihany koa ny tsy filaminana amin'ny ankapobeny de misy fiantraikany any amin'ny fianarana daholo reny rehetrarehetra ireny zany. De izay no tenentsika hoe io zany tsy tokony hoe hiala bala fa na tiana na tsy tiana aloha de misy fitondrana eto dia tsy maintsy any mason'ny olona no mijery ny fanamarian'ny olona tsy maintsy tonga de any hoe ahoana fa ahoana de io zany zao avy indray ny taom-pianarana manaraka de ahoana indray mivalina baka zany amin'ny herintaona mba hiakatra ny 3,7 isanjato indray ve ny afaka sa mbola hidina zany mbola fanontaniana mipetraka daholo ka zao rehefa misy ny taremarika takantony dia fieritreritra raha ohatra ianao ka mbola mahatsiaro tena hoe tompona andraikitra reo tsy afaka zany zao de ahoana tsy maintsy mamerina izy aloha mazava zay tsy maintsy mamerina izy fa hoe ahoana ny fomba hamerenany ataona anankiray indray ao anatin'lay izy ary ty tontolo mpampianarany ty io de fa voatsikera foana io voatsikera foana io tontolo mpampianarana io tao anatin'ity régime ty mihitsy tao anatin'ny efa taona izao tsy tao zany zay hoe fivoarana na hoe mivoatra hoe ahoana fa de olana ka noho izany raha io taremarika io zany hoe 43% mahery no afaka 57% tsy afaka ho an'ny teto Antananarivo dia milaza zavatra io ary tokony andinika ny eo anivon'ny fitondrana fa tsy hoe tsisy idiranay zany fa anjaran'ny ray aman-dreny zany anjaran'ny sekoly zany anjaran'zao zany zao iza kaikaika am'izao izany tsy mikaikaika sekoly privé ary mampianajanaka any amin'ny sekoly mpanjakana ny any amin'ny lycée zany moa zao ny voakasiky ty satria hoe baka terminal hoe amin'ny terminal manala baka fa ny any amin'ny lycée mbola olana be ny sedrainy na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny fa le mpianatra moa zany de izy mianatra eo dia mifandray ireo zany hoe tsy misy zavatra manao azy zany fa mifandray daholo le izy ka raha manakihana ny mpanohatra satria io tontolo mpampianarana io fa nikiano ny mpanohatra io raha ohatra ka manakihana ny mpanohatra dia mitombona ny fanakianana fa ny olana hoa de hoe le olona mitenina le atoko mitenino tonga de mibahatoerana ao an-tsain'ny sasany nefa ny zavatra teneniny ny tokony mba enona fa raha tao anatin'izay efa taona zay any raha ny fampanantenana isan-karazany fampanantenana nandritra amin'ny propagande dia tsy tokony zao mihitsy no résultat zany amin'ny valim-panadinana ho an'ny teto Antananarivo renivohitra tsy tokony zao hoe 43% fotsiny no afaka 57% zany tsy afaka tsy tokony zay le izy ary ny afaka andray de afaka baka de ahoana ndray ko jereo teny amin'ny université eny université Mpanjakana eny Ankatso ny tiano tenena satria io moa zany ny hoe amin'ny ankapobeny io zany koatrany hoe université privé tsika tsy miresaka ny resaka privé fa ny eny Ankatso jereo ny fijaliny ny mpampianatra eny zany hoe mbola tontolo mpampianarana ihany io zany tsy tafavoaka nefa le zanaka malagasy tokony hoe amiratra ary reny no hitondra ny firenena any aoriana de misy mitsotsotra fotsiny any misy hoe mety io hoe mandeha io hoe mety ahoana mandeha ahoana zay le fanontaniana zay tsy misy an'izany mandeha ho azy zany fa vokatry ny tsy fahaizany tantana no mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ankoatra ny izay ihany koa moa anisan'ny fanamariana anankiray zany ty le resaka hoe code minier hoe tsy fakakefitra de hoe avozana ny fehezan-dalàna mifeny arena kibon'ny tany. Resaka arena kibon'ny tany indray aloha tsika mailoha ny idiran'ny namana Faniry sy ny député
colonel Rambo fa zao le izy naokitiany 900 arivo satria mantsy code minier zany resaka lalàna sotra zany fampifezana zany eo anatin'le sehatra zay ny kody fa naokitiany 900 arivo na ovaina 900 arivo rehefa tsy atosiky ny fitiavatany razana de tsisy dikany zay voka ny chiffre reto zero redevance zao hoe sinsinsisa ilaina ny fijerena an'ireny fa le fitiavatany razana aiza le fahasarotam-piaro amin'ny firenena malagasy aiza zay aloha ny tokony voalohany indrindra aloha zay aloha ny tokony voalohany indrindra fa betsaka anie ny lalàna eto ary betsaka ny lalàna tsara fa na hoe ahoana sy ahoana ny fahatsaran'ny firafitra io fehezanteny resaka lalàna io na resaka kody io na kody minier io na kody inona io na kody inona rehefa tsy ao ny fitiavatany razana de tsisy dikany so mantsy hoe maimaka fotsiny resaka teknika be de hoe ity ohatrany kely loatra de hoe ampitombo ian'izao de ity ataovy ato fa nga io ohatrany manao fanorona na ohatrany manao domy tsy zany io fa le mialohany zavatra rehetrarehetra aloha ahoana ilay fitiavatany razana aloha fa betsaka izay are-pirenena tena mandeha amin'tsy zay zao 73 kilo za firy tany Afrika Atsimo volamena ao anaty birao tsy hita nisy tratrandray tany Comore de izay sy tiavany Comorianiny reny zany mbola tsy fantatra daholo amin'izao fotoana izao ianao zany de hoe okitiana ny code minier sy ny sisa tsisy mandahany zany amin'ny resaka hoe fanatsarana mety zany fa zao le fanatsarana ampiarao amin'ny resaka fitiavatany razana sy amin'ny resaka contrôle système de contrôle de eo zany io miverimberina foana eo zany miverimberina foana io système de contrôle de mbola navery le solotena ny Union Européenne indray momba an'io zany tam'le nitenenin'ny feo tamin'ny herinandro iny ny amin'ny hoe mila tsaraina ozy izy ny fomba fitantanana amélioration de gouvernance dia hoe mila petraka mazava kozy ny fanaraha-maso tena matanjaka institution de contrôle forte izy miteny fanaraha-maso fotsiny fa hoe fanaraha-maso matanjaka ary mahaleo tena zay mifoto-kevitra tena tsara zay fa zao ane eto amintsika ane misy système de contrôle ohatra hoe ny inspection générale de l'état ny IGE ohatra fa ny olana de zao contrôle financier de misy hoe ny contrôle financier fa ny olana de zao mipetraka reny rafitra reny miteny Union Européenne hoe mila matanjaka io rafitra mpanara-maso ary mila mahaleo tena fa mipetraka reny sapatra raha amin'ny fanaraha-maso reny fa zao so ihany koa izy hoe hiasa fotsiny amin'ny fomba fiteny hoe hiasa fotsiny amin'ny vatakazo sa hoe ahoana tiana tenena amin'izany de hoe manao ny asa izy fa rehefa aveo ny fampiarana ny lalàna tonga de voakantsana ny ananinaninany le izy eo zany ato efa tena mihetsika mafy inona koa cour de compte sy ny rehetrarehetra ohatra zao tamin'le resaka le hoe vola hoe ahoana moa no nampiasana an'iny le vola le hoe hiatrehana ny Covid-19 iny zay mbola tenenin'ny mpamatsy vola foana hatramintsika miteny zao fa odita le izy mbola mandeha iny ary kotrakotrany ny sehatra raisam-pirenena foana ahoana le vola le momba n'le Covid-19 fa nga ianao maheno valy teny mazava avaty amin'ny mpitondra eto Madagasikara momba an'iny vola iny tsy renao zany fa fandokona orange isak'izay vazamototra rehetra ty no atao zany lokona orange tsy foana loko orange zany no mamaika zany zao fa le valim-panontaniana izay takininy izay namatsy vola ny antany ivelan'ny tany momba ny Covid-19 zany tsy hahenonao valiny fa efa nisy ny fanadiadiana ataony ny sampana izay mendraikitra an'izany fa le izy fanadiadiana atao de eo zany na io arany mbola ataontsika hoe na raisina ara le hoe mbola hoe suspicion dikan'izany hoe andora raisina hoe fiahiahina fa rehefa misy ny fiahiahina tsy maintsy mandeha ny ankety rehefa mandeha fanadiadiana mandeha ny ankety dia
misy fefarany iny ankety iny fa any amin'ny zavatra fa aingana be mihitsy ny mpanao ankety ohatran'ireny le iny ty le resaka le hoe bagazy teny vato reny hoe nisy nakasaritra eny aingana be mihitsy ny ankety moa zany ankety hoe fanadiadiana de tontolon'ny fanadiadiana zay fa any amin'ny zavatra fa ahoana tsy atao aingana be arak'izay tratra ny fanadiadiana nefa ne zany hoe fampiasana vola zany tonga de mazava zany hoe tia tary ty zao no nampiasana an'ity zao no nampiasana an'ity fa tsisy afaka tena zay tsy mahalala an'io ary le izy vola avy any ivelany zany hoe hitarafany any ivelany anao ihany ko zany ny fahaizanao ny maizy anao ny fomba fitantanam-bola hoe iny ary ny vola tamin'ireny tadidinay tsara tena moa zany mpanao gazety de misy miteny hoe zao mihitsy le nitenen'le olona fa naninona raha no mena ny mpitondra teto Madagasikara zany fitantanana an'le vola fananinona raha ry zareo mpamatsy vola ihany no tantana an'le izy satria efa iaraha malala raha vao resa-bola eto Madagasikara de efa manahirana be zay amin'ny ankapobeny zany tsy mahamenatra mihitsy miteny an'izany fa hoe raha vao resa-bola de zay zany nitenen'le fanamariana moa zany nataony olona hoe tsy le vola be iny hoe tena jerevo tsara ne io am'izay ary le izy fa tena mitombona ny teny'le olona satria io fa mitaky an'lay nampiasana an'lay vola hatram'izao firitsika androany 23 août 2022 mbola mitaky ny fomba nampiasana an'io aiza amin'ny preuve rehetrarehetra tamin'ny fampiasana an'io fa mbola tsy hitanao zany am'tram'izao nisy nyfanadiadiana fa manao ny asany zany reo le hoe système de contrôle leto amin'ny firenena fa ohatrany hoe miasa jambarafozana fotsiny izy fomba fiteny zany na hoe miasa njamba amin'ny fotsiny ny IGE zay ny ohatran'izany sy ny contrôle financier sy ny rehetrarehetra amin'ny resaka fanaraha-mason'ny tontolon'ny vola fa mandeha le izy de ohatrany tsy hitanao zany zay suitany satria rafitra hafandray no mandray an'iny zany rehefa vita le contrôle na le hoe fanaraha-maso de misy tatitra atao moa zany reny tsy maintsy misy tatitra de hoe zao fa tsy hitanao zany zay suitany ireny le volamena ihany ko zany hoe le tratra tany Afrika Atsimo tsy hitanao zay toyany le avany Comore le zestiavany Comore any hoe tiany anareo tsy hitanao zay toy an'le izy de lasa ohatran'izany foana le raharaha zany ka matony olona zany midrikina hoe ahoana ny momba an'io dia eo ny fanaraha-maso tena ilaina ny fanaraha-maso fa le toyany avy eo no tsy fantatra intsony fa very anjaviny any le mpanao fanaraha-maso tena misy miezaka ao amin'ny IGE tena misy miezaka ao zay mahafantatra tena misy miezaka tena hoe manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy fa rehefa mandeha any amin'ny sehatra hafa any le izy hoe miakatra ambombongo koa de tsy fantatra hoe nakaizany nefa rany de eo tsika hiverina amin'ity resaka hoe code minier ity sy sisa misy resaka hoe vide juridique flou juridique manjavozavo ny dikan'izany ilaina mihitsy ny manatsara n'ireny toe-javatra reny fa rehefa tsaraina le izy de ampiarao amin'ny fitiavan-tanyrazana jereno hoe ny any lakaka fotsiny antsika le mpandeha reny le psikotra inona safirany any psikotra sakifira le gasy mipetraka any anaty trano gony fa le trano le Sri Lankais eo akaiky eo vila be milay be tonga de misy 4x4 manja be de tena de gasy ve zany de ho piasam-bazaha foana ny malagasy ve zany eto amin'ny taniny de piasan'ny aziatika foana ho piasa tsinoa foana ho piasa ny Sri Lankais ohatra hoe amin'ireny fisokirana ireny nefa le arena eto amintsika zany hoe ny olona ny ivelany no mitavana ny arentsika ary raha hoe resaka hoe fiaramanidana ohatra raha natambatra daholo ny vidiny arena kibon'ny tany ny ondrana tsokosokona ka ny ivelan'ny tany tao anatin'ny 10 taona fotsiny ohatra zany hoe miondrana tsokosoko zany tsy miditra any amin'ny kitapo-mbolam-panjakana fa tonga de tsy hita raha natambatra daholo ny vidin'ireny efa nahazo
raha hoe airbus ny tiany sasany amin'ny fiaramanidina efa nahazo airbus à 350 na airbus à 330 anankiray avy farafaharatsiny fa ohatrinona vidina bois de rose ray tonne fa ohatrinona vidina volamena ray tonne misehatra raisam-pirenena kanefa tsy ray tonne fotsiny na bois de rose na volamena raha reo ndraisina ohatra miondrina tsokosoko tsy miditra ao amin'ny caisse de l'État fa efa PDB raha miteny hoe airbus à 350 airbus à 330 de ireo no afaka manao long courrier zany hoe mandeha lavitra be ohatra hoe continent ray mepita makany amin'ny continent anankiray fa raha madinidinika izy tsy de afaka am'izay fa le hoe volna régional zany no ataony ny any amin'ny tontolon'ny fiaramanidina mahay an'izany de raha ohatra indray izy hoe aty amin'ny Boeing raha reny are-pirenena miondrana tsokosoko reny efa nahazo Boeing 747 vaovao ohatra tamin'le fidiny dideratsiraka efa nahazo Boeing 767 anankiroa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana efa ohatran'izany le izy inona no mahaorentsika eto raha hoe ny arenantsika ihany no azahoantsika tombony ary zay ny tena izy fa inona ny arena-kibon'ny tany ao Maurice inona ny arena-kibon'ny tany ao Comore fa ny antsika ty mbola any amin'ny hoe misy vide juridika misy flou juridika inona koa manjavozavo daholy avozana ny fehezan-dalàna amin'ny feny arena-kibon'ny tany aty amin'ny 2022 tsika mbola any ny olona efa lasa ihany de tsika taraiky zany ao anatin'ilay izy resaka airbus ny tenenina teo fa ny are-pirenentsika ihany koa zay niondrana tsokosoko raha tambatra ny vidiny Boeing 777 zany ny tena malaza indrindra amin'izao fotoana zao io moa le chiffre 7 io tsy tian'ny sasany io ty tonga de triple 7 be zao anontany io daholo ny compagnie fa Boeing 777 ny tena fiable amin'izao fotoana zao compagnie maneran-tany io compagnie aérienne Boeing 777 triple 7 raha ohatra ianao zany manambola nefa inona ny mahatonga antsika tsy hanambola betsaka amin'ny mangalatra betsaka amin'ny manodikodina tsy misy fitiavan-tanindrazana de eo ihany no miodikodina eo ka raha ohatra zany atao ny hoe fanavozana ny code minier de amperao amin'ny resaka hoe fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny Madagasikara de mirindra tsara le izy alohan'ny ikitianao sifra ty makatsy atao hoe tsara daholo zany fa amperao amin'ny resaka fitiavan-tanindrazana sy ny resaka contrôle sy ny fampiarana ny lalàna fa misy eny hoe mialokaloka ao ambadiky ny zavatra tsy mety ao eo ny lalàna mody amin'ny teny hoe zao io lalàna io fa fampiarana azy tsy mandeha amin'ny zeloniny eny ary zay ny anisan'ny fanamariana momba an'iny zany hoe vy any Soalala zany hoe inona le vao nitenen'ny namana teto le ao Sako iny charbon de Sako artany jerena fotsiny tony hoe foilona ny hoe tsy miroro hoe be milanga nanaovandry damahira mihitsy efa ela be aiza ihany rovina ihany vao hitranga angamba asa atsoatsy le atsoatsy zao fa 2022 aiza ihany efa teneniny artista efa kotrokotroany artista fa de tsika koa ngamy rehefa meno hira de meno hira fotsiny fa le tononkira koa mba enoy misy aloha ny hira tena hoe hira mirediredy hira miteniteny foana fa misy ny hira tena hoe milaza afatra sy mamperitreritra izany zay ny fanamariana momba ny reny zany ka dia anjarantsika moa zany no misaitsaina zay tsy hanery mihitsy hoe tsy maintsy marina zany na hoe tsy maintsy raisina zany fa anjarantsika no misaitsaina ao anatin'le izy fa efa eto namana fanira zavo-manantany andray ny député vao vita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boribory tany faefatra ny député colonel Rambo zany miarabanao faniry ndao miarabanao rina sady misaotranao ihany koa tonga vao maraina eto amin'ny studio miaraba ny teknisiantsika zay ao ambadiky ny fampitana ny sary sy ny feo manerana izao tontolo zao de anaovana koko manokana eto satria nisy nangataka koko moa zany de naso jereva kely satria maromaro ianareo no nangataka koko zay pakafiatsika pakasitraka atsika dia anisany tsy hoadiniko amin'izany satria
tany Mahajanga-tany rehefa nisy ny fidinana ho an'ny fankalazana ny 20 taona ny antokotiky Madagasikara iny dia nisy namana avy any amin'ny 300 kilometatra miala amin'ny Mahajanga no misy azy zany any amin'ny usine Aqualma zay Piupia crevette zay ny misy an'io namana io de anovana kokoa zany i Joël raha ohatra izy ka maheno antsika satria ny mahazatra an zareo moa zany de miaino ny fandarantsika izy amin'ny alalan'ity tambajotra sosialy ity zany de rehefa miaino antsika izy mazava ho azy amina fotoana ohatran'izao de mamoaka bafla ary zareo de mbranché an'iny moa zany mazava ho azy amin'ny telefona na amin'ny ordi le papiditra hira de mamoaka n'iny bafla iny zareo na speaker zany ahafahana maheno olona karazana vondron'olona maromaro zany ka ny ekipa ny Joël zay any amin'ny Aqualma zany no anaovantsika an'izay kokoa zay marobe no miaino antsika amin'izao fotoana zao ary nandritra ny fotoam-pakalazana ny 20 taona ny antokotiky Madagasikara tany Mahajanga iny dia tonga maro ry zareo zany tany amin'ny commune zany hoe avy any ambanivohitra Mahajamba zany commune Mahajanga 2 zany avy any amin'ny 300 na 20 kilometatra eo misy anjareo dia no any amin'ny 70 tsy latsaka any isanandro no manao an'izay fianona antsika izay zany amina toerana anankiray manodidina misy communauté kely zany de mamoaka an'izay bafla zay de mitangorona ny olona de anaovana kokoa antsika rehetra zany zay miaino amin'izao fotoana zao dia tahaka zany anko teroko atrany zany namana any Aparafaravola ny Andilamena ny Breville namana ery Anjozoro be maromaro nareo fa tonga de ataoko am'izay de mahafantatra tsara zany tsika ny namana anko tsy adiniko zany zay mpanaraka atsika de anisany misy mpiasa amina orinasa goavambe eto Madagasikara eto de mahafantatra tsara izy zany teneniny zany fa iresaka momba n'lay raharaha goavana anatin'ny orinasa iny tsika rehefa tonga ny fotoana satria misy zavatra manahirana eto amin'ny firenena eto fa misy mpiasa vitsivitsy ao anatin'izany marary malahelo ny amin'ny manjo an'ilay orinasam-bahoaka zay nanana ny lazany ankehitriny hatramin'izay kanefa de efa mitrosina amin'ny tany mipotika zany orinasa zany ny namana etsy Sabotsy Namena tsy adino an'izany Sabotsy hafa de Namena hafa de rehefa mandeha koa aty Ambatofotsy dia tsy adintsika an'izany de avy aty Belanitra aty avaratra andolo zany resako zany satria misy piano antsika moa zany de mangataka am'izay kokoa zay de atambatra ohatran'izay izy marobe zany fa ataoko ohatran'izay kokoa fahobe tsika menakafy fa nisy ny singanina moa zany satria tena miantso tsy tapaka foana zany zay ny amin'iny fa raha ny vaovao aloha zany marobe ny vaovao tokony horesahantsika amin'ny fandehandraraha rehetrarehetra mihitsy zany satria izy ty moa zany tena miazakazaka ny fivoaran'ny vaovao zay fiazakazahany fivoaran'ny vaovao zay ho an'ny tao anatiny zay hoe 420 ora 720 ora de tena niazakazaka mihitsy no an'ny teto Madagasikara isika omaly teto de niteny an'le hoe ahoana ny hevitry ny fiangonana katolika amin'ity resaka kit GMJ atao Antsirabe amin'ny 17 volana Aogositra sy ny voalohany faharoa fahatelo faefatra ny volana Septambra amin'ity taona 2024 ty de nivoaka tamin'ny fanginana ny fiangonana katolika ho resahantsika izay rehefa aveo ny grevy ny mpianatra tany Manday Toliara ihany koa dia ho resahantsika izay rehefa aveo efa nisy taona rina ny resaka teto hoe ny ao amin'ny asekina ihany koa de mietsiketsika ny teo anivony ny APMF ny etsiketsika ny APMF fa namalo ny tale général ny APMF mikasika ireo zavatra marobe izay anakianana azy marobe raha zava-misy manerina Madagasikara anatin'izay fihetsehana ara-sosialy zay zany midika fa efa anatina crise tsika io na de sarotsaroa ny fitonam-panjakana reo tsisy an'izany crise zany iezaka tsika iresaka ny lalàna amin'ny akapobeany mihitsy lalam-pandrenina lalàna velona ary ireny karazana décret ireny satria moa zany misy ireo ino moa zany ambaratonga an-dalàna samihafa
no hitatanana amin'ny firenena de hiteny an'izay tsika satria betsaka ny fantsahan-dalàna amin'izao fotoana izao na izany na zany misy tsetsatsetsatsyaritra misy zava-misy anevon'ny fiarahamonina hoentin'ny député Rambosalama Emilien vao fidy tetsy amboribory tamin'ny faefatra amintsika rehefa aveo fa nefa mahazatra antsika ary efa nanazarana miara-manonja MBS radio Madatsika de mitondra vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ho resantsika omalintsika nyteny misy menasina grevy miaingy ary manomboka mahazovana ngezabe any Royaume-Uni any mikasika indrindra ny sondro bidimpianina zay tafakatra 10,000 isanjato amin'izao fotoan'izao ary apozina hiakatra 13,000 isanjato io amin'ny volana Oktobra de miresaka zany tsika amin'izao fotoan'izao ny fiakatra zay hoe hafanana politika any amin'ny sehatra rehetrarehetra izay fa ho an'ny hafanana politika aloha nitondrantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena de ny dialogue national ande zay tokony tanterahana tamin'ny alahady tamin'ny alatsinainy fa niemitra ho an'ny rapitso izy io any Tchad ao N'Djamena renivohitra zany resantsika zay satria ny tantara efa nresantsika teto hoe taorian'ny zavanitranga tany Tchad momba ny Idriss Déby zay nahafaty azy tany anady tantara lavabe zay dia ny zanany generaly mbola tovolahy tsy ampy 7 taona akory no nandimby amin'ny fitantanana ny firenena dia miroso amin'ny dialogue national amin'izao fotoana izao ny any Tchad any ary manodidina ny 900 no handray anjara amin'izany dialogue national izany ary mivondrika rehetra no hiarika izany de ao anatin'izany ny fanovana ny lalam-panorenana ao anatin'izany ny fijerevana ary eo andin-dalàna samihafa ny endriky ny federote tantanana firenena ary hoentina eo anatrehany fitsapakevim-bahoaka izany rehetrarehetra izany rehefa masaka tsara ilay dialogue national manosika an'izany vondrona Europeanina ary manara-maso an'izany koa ireo firenena rehetra zay ao ambadiky ilay ataontsika hoe fitondrana ny hevitra na le hoe communauté internationale rehefa misy tranga tsy mampilamina firenena iray akoatr'izay ny vaovao any Kenya any dia nampiakatra andraraha teo anivon'ny Cour suprême zany i Raila Odinga mijaly mihitsy ny rangahy iny satria izy moa dia anisan'ny efa nirotsaka hovidina nanomboka tany amin'ny taona 2022 tany ho any fa dia victime na resaka alabato foana i Raila Odinga de ho hitantsika ny fizotrany satria mahafana koa ny zava-misy ao Kenya voatsela zay nanao fihetsiketsehana momba ny vidim-piainana ary tena mijoro an'izany ny fandona tamin'ny ekipa ny Uhuru Kenyatta moa zany zay filoha teo aloha akoatran'izay ny zava-misy resantsika ihany fa tsy mampanina no miresaka an'izany dia ny Europa zany crise énergétique zany fa tonga tia Madagasikara io fantatsika niady eo amin'ny Ukraine sy Russia misy olana be amin'izao fotoan'izao satria lay atodoany Poutine lay mpanolotsaina akaiky azy zay nikendreny Ukrainiana raha ny vaovao samihafa dia tsy izo ny tratra fa nijanaka vaviny lay mpanolotsaina atodoany Poutine no maty zany vokatr'ilay hoe atao anatin'ilay valim-panafihana nataon'ny Ukrainiana rehefa mivoaka moa fanadiadiana samihafa zany tamin'ny fomba hafa no nitondrany izy ireo zany ary nisy pitsikilo zay tsy nanalavitra ny trano ty zanak'ilay mpanolotsaina ny Poutine ity zany nanaraka azy nandritry ny andro maromaro ary mipiéger azy na tonga zay hoe fipoana izay ka nahafaty ity zanaky ny mpanolotsaina ny Poutine zay tena anisany tena mentor politika amin'ny Poutine ary vavahan'ny Poutine mihitsy zany raha izany efa namaly moa rangahy tsy hitondra valifaty fa mifandresena dia Ukraine mila potika eo am-pelantanana ary azo ny Russie zany farany zay sehatra iraisam-pirenena zay ihany koa dia ny zava-misy any Argentine zany ny filoha teo aloha zay nanomboka nitondra tany Argentine tamin'ny 2007 ka hatramin'ny 2016 Kirchner izy io dia voaroroy amina resaka kolikoly amina attribution na marché public dia maromaro ny sazy miandry azy mandritry ny ampolo taonany fa tsy afaka mirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena tsony izy zany ny endriky ny fampiaran-dalàna any ampitan-dranomasina any ary zay ny eritreritra fa matanjaka ary tsy anday rany lalàna ary nampiampiasa décret nampiampiasa lalàna momba an'le hoe zay zavatra napetraka teo de tsy azo kitihana tsy azo endrehana fa misy ny haute cour de justice misy ny fanenjehana amina commission na accusation eny anivon'ny anteny miaram-pirenena tsisy
tsy miteny zany rehefa tonga ny tsy maintsy hanetsehana ny endriky ny lalàna rehetrarehetra ka rehefa miantra izany amin'ny hoe voapirofa nisy fanodigodonana ary nisy fanaovana kolokolo de miantra zany io mahazo an'le filoha teo aloha zay anisany natanjaka dame de fer tany Argentine Kirchner io no zava-misy ohatra era-tany ary zany efa mateti-pitranga zany mampisaina fontsika satria ho avy am'izany tsika rehefa aveo amaraparanantsika azy ny any Côte d'Ivoire satria amin'ny Côte d'Ivoire de namorona antoko politika vaovao rehefa nisaraka i Simone Gbagbo sy Laurent Gbagbo dia nanangana antoko politika hoe MGC na Mouvement de Génération Capable zany i Simone Gbagbo mbola sina Gbagbo foana moa zany satria tsy afaka aminazy iny zany de nanarika an'izay présentation ny antoko politika an'izay ny avy amin'ny FPI zay antoko naorina izy mivady tamin'ny fotoan'andro fa ny Gbagbo moa efa nanangana lele PPACI i Charles Blé Goudé koa nanangana antoko politika de ny zavatra hitranga orina kely eo de hoe ho candidat ve zany amin'ny élection présidentielle ho avy eo Simone Gbagbo hitantsika amin'ny fivoarany vaovao fa misy hevitra vaovao sy tsanganana vaovao zany hoe ny raha-pirenena ny raha politika hivela ny raha-pitombenana rehefa tena tsy maintsy hiatrika anatina fampandrosoana tandrazana de firenena anisan'ny efa mandroso aty Afrika Côte d'Ivoire ka nampivady teo aloha ary rehefa tsy mitovy ny fomba fijery dia samy maka ny ligne heveriny fa mahamety azy de PPACI ny Laurent Gbagbo safidy izy hiaraka amin'ny Ouattara sy Henri Konan Bédié tao anatin'le fampihavanana an'le filoha Simone Gbagbo kosa nanangana ny antoko politikany ary tena miaradia aminy am'izao fotoan'izao tao anatin'ny FPS niaraka tamin'ny nandritry ny tolona rehetra no miaradia amin'ny tsisy idirany raha-pitombenana tsony zany misy dikany zany tiako atongavany zany fa rehefa hoe raha-pirenena de raha-pirenena tanindrazana no avotana de tanindrazana de misaraka tanteraka ny hevitra fa tsisy resaka sentimental tsony ao ambadiko zany adevitra rehetrarehetra zany eny ary zay ny adevitra amin'ny akabeny fa iresaka amin'ny polémique be da be sy adevitra momba ny loko tsika rehefa tonga fotoana fa efa eto akaiketo ihany koa député Rambo manako lazaina betsaka izy ary rehefa tonga miaraka amintsika député Rambo de efa samy miandriary sika i député mahitsy fitenenana io mahitsy teny io efa avy eo koa izy amin'ny resaka lafim-pampianarana samihafa inona moa ty tsika tenenina amin'izany amin'le manambonahitra azy teo anivon'ny tafika malagasy de eo foana le endriky le discipline sy fampianarana de zay no ahafantarantsika ny député Rambo miaraba le matosolo mbaboka tafaradalina le tsika androany talata tamin'ny hero mo mbola tany faritra andrefana tany député Rambo de tsy tafaraka tsika moa zany fa eto ndray tsika amin'izao fotoan'izao miaraba faniry dia miaraba ny rina ihany koa ary miaraba nareo technicien ato amin'ny MBS eo amin'ny radio madame ampitan'izao fandaran'izao manerana Madagasikara sy any ampitan-dranomasinandry manarak'izay dia manao kokoa anareo tsy akanavaka rehetra manaraka izao fandaran'izao ary singana manokana entiny eo amin'ny boriboritany fahefatra zay atao hoe amin'ny tapabolanao zay tsy nahen'ny feoan'ny tena teto ary tsy nahita ny fandarana satria nohon'ny fanomanana sy ndrehetrrehetra dia tsy afaka miakatra teto sy nohon'ny asa mandraiky tamin'ny masolo mavambahoaka manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra fanira ary atao hoe tsy maneraka ny miteny an'izany ary ataontsika foana raha mbola velona antsika satria Andriamanitra tompony ena ary zava-dehibe zany ary dizy koa mamay antsika amin'ny fahasalamana de ataoko arary ny sitsiny raha misaotra azy mbola nafahantsika miaraka tahaka zao amin'ity fandarany ity zany ary araky ny fitenenina moa hoe ny vato azo onda nahitana soa no soramenako mainka fe Andriamanitra nahitana fahasalamana zay tsy azo atao hoe lasa de miverina fe valasa indray mandeha de any lasaka nefa mbola tsy tonga amin'izany fa mbola betsaka ny adidy sy andraikitra mbola hoetiny eto amin'ity fireneny ity sy eo anivon'ny fianakaviana dia mbola mimena an'izany fahasalamana zany mena an'izany an'izay ka tsy rary ny setiny raha misaotra azy dia mirary fahasalamana tanteraka koa an'ireo namana zay tsy salama amin'izao fotoan'izao ary misimisy any tokony hitandrina satria miovaova ny toetrandro tsy fantatra tsony fa de misy mangatsika tapoka maly zao tena nangiry firmity de nafany sady naneritra de eo lazaiko hoe miovaova ny toetrandro ary
ny fahasalamana koa arakarak'izay ihany indrindraindrindra volana mamaraparana volana otsika andray amin'ny volana septambra zay raha amin'ny mamalagasy moa de hoe ty volany ty volany mamparefo ny zavaboary rehetra mihitsiny ka na ny zavaboary de izao ny fotoana atao hoe fanapahana azy mba hisian'ny tsirony ny olombelona izao koa fotoana indraindray mamparefo azy ary tadio tsara fa volovarin'Andriamanitra isika iary tsy miteny izy fa rehefa tiany alainy de alainy ka zay hoe mila mitandrina tsara mihitsiny fa araky ny fitenenina koa Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena nefa fantatra fa mivovala izy ka tokony tandrina zany amin'ny resaka fahasalamana manao akanjo mafana covid koa mbola eo de mbola amin'ny tany tokony anao ny fanarana an'ireny atao hoe fihetsika tsy hidirany aretiny reny amin'ny tena de manarak'izay moa tsy nianto manokana eto ny firaritso hoaniny indray ny firariany fiononana feno na fiombonana alahelo amin'ny fianakaviany gepa lay mpanao besiny mbosy iny zay mpiaraka fiangonana moa izahay dia ary sady président fiangonana izy de lasa n'Andriamanitra taminy resaka lozam-pifamoivozana atao manakambahiny tao dia tsy hitanany fa dia tery tao amin'ny volan tao moa izy noho natao hoe misy tsy fitandremana ihany ataon'le mpitondra tomobile sy ny rehetrarehetra de lasa tsy fidiny ndra i Bruno ary tsy tao amin'ny fiangonana ihany mifakalalana fa samy tezana tamin'ny baolina lavalava moa zay na de zoky hoe zoky ary izy atao amin'ny 3FB ary zay tao amin'ny cause fa tamin'izany fotoana zany lieutenant nafatarako azy classe 3 carrel tamin'izany izy 3e ligne de ataony fakafataranay ary tamin'izany natsapana hoe ohatran'izy ny qualité an'ny olona mpilalao baolina kitra ary mipetraka mihitsy le hoe jeu de voyou joué par des gentlemen satria tady tsara fa i président Bruno na Gebina de tena olona manapaizana mihitsy tamin'ny resaka fampianarana ny tena moa tao anatiny hoe mamanam-boninahitra de lalao an'izany lalao zany ka nanao an'izany hoe baolina lavalava zany ka de miraha fiononana feno amin'ny fianakaviana eo amin'ny sary io ary mpanao be sy enjana be mihitsy no ary mpanao atsikina ka de miraha fiononana feno amin'ny fianakaviana zay ny atao hoe sasym-pitenenana faniry alohan'ny hoe tsetsatsiatra fa de le tsetsatsiatra angamba de maly enjana be mifatapahany rano maly safako maly nanomboka tamin'ny lahady zay indrindra moa de alina vao tonga de io moa zany misy an'le atao hoe chiffre fiantsona ny jirama fanaovana réclamation zany de rehefa niasa tao tena di hoe misy fantsona lehibe tapaka manakambahiny ka de manamboatra an'izany ny ry zareo de mba aiza le famplazany de tsy nisy le famplazana de ny tena olana am'le izy de ny olona tsy mieritreritra an'izany rehetrarehetra zany iny foko tany ray matoly atao hoe ny boribory tamy faharoa sy boribory tamy fahaefatra ary tsy mindrano ny tena fahafankohany tsy nahita rano nanomboka tamin'izany satria ile fantsona be mitondra ny rano iny zany no vaky de tsy nisy ny famplazana n'lay mpanjivakory zany de rehefa natsona de hoe efa manamboatra ka manamboatra ihany fa tokony mba jerena hoe raha fantatra izy fa tsy ho vity de tokony mba nasiana hoe ty zany no atao hoe mesure vonjomaika mba nampina an'le vahoaka misy ane bombonina misy ane siterina azaterina am'ireny fokotany reny na tsy hoe atao isaky ny fokotany aza mba atao hoe atamo resaka ny fokotany roa na telo de mba eny ny olona makarano fa tena mampalelo de zao le olona tena farany sahirana nefa tena mampiasa an'le rano de tena nijaly mihitsy satria ny bidon anankiray tamin'ny nandritran'izay fotoana zay de vidina 2,000 tonga any trano de eritrereto zany hoe bidon jaune 200 no hitondrana azy lasa mividianana azy lasa 2,000 mihitsy de eritrereto am'izany zany raha ohatra hoe ka mpanasa lamba izy mpanasa lamba isan'andro ny ampy vilomany de efa tsy nanao izy zany satria tsy anambola hividianana an'izany
ho an'lay fianakaviana tonontonony zay mampiasa ny bidon jaune dia natao hoe tokony mba mavita mahandro sana de tsy nanao zany fa de resaka atao mahitsy be de hoe resaka toalety fotsiny natao fa tsy afaka hoe mba misana zany hoe rano fandrona sy ndretraretra zany rano fanasana ny akanjo ho an'lay fianakaviana tomony zany de fa nahanty mihitsiny satria za fianakaviana tomony zay de raha malala koa hoe ohatrinona ny vola midro aminy eo de fa najanona koa zany ny fanaovana zay no lay vidin'lay rano tafakatra 2,000 tao anatin'ny 2 andro de fa natsona ny jirama mikasika an'io de hoe andraso ampitainany amin'ny tompona ndraiky zany fa angamo de mba rehefa misy avadrotrany reny de tsy efa maheritreretina no hoe raha tapaky tia misy fanamboarana de tsy maintsy jerena zany a no an'ireo mpanjifa reo ajerena inona ny rano sotrono an'ny vahoaka fa tsy maintsy avaty amin'ny mpanjifa foana ve no iteny ary ndrindray raha lasa mampisafoka ny valiteny ataon'lay tompona ndraiky to amin'ny communication ny jirama satria manao teny anavony mieritreritra ny tena ho badraodra ary de lasa mihitsy azy anao miteny hoe za de tavateny mihitsy hoe ho tezitra aminareo ane ny olona kazagagy nareo hoe raha ohatra ka mihetsika ny olona ohatrany tany tosy reny fa rano mo tia de mbola tsy nataitra ny olona angamba fa raha jiro natao ohatran'ireny a de angamba efa ataoko hoe fa zava-doza nitranga teto amin'ny boribory tamy faharoa sy tao amin'ny boribory tamy faefatra ka deto zany de efa miteny reny zany de milaza mihitsy ny ary mampiseho ny tsy fahaizany ty fanjakany ty sy olona petraka tatana an'ireny zavatra reny a ny amin'ny fampidinana an'lay orinasa ary raha resitsy nda boka trosa ohatran'io le jirama satria zavatra kely ohatran'ireny rano amina atao hoe arrondissement roa sy district anankiray de efa reny ny zavatra mitranga de eritrereto hoe sanatry zany fa raha misy loza voajanary mitovitovy amin'ireny tonga amina faritra anankiray a de reny ny asan'le jirama sy le fahaizan'le jirama de inona ny trangeto ka tokony eritreritra mpitondra fanjakana am'izany zavatra zany a zay tsy mitsahatra fa hoe vitanay ty anay mitondra nyty fireneny ty anay mitatana ny raharaha-mpanjakana tokony eritreritra lalina mihitsy ny anareo a ny amin'ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana fa tena mijaly le vahoaka ary mino aho zao fa le facture ny jirama izay eo anatiny atao anatin'le 36 heures tsy nisy rano non 48 heures tsy nisy rano de raha malany tao hoe 20 mètres cube misy fianakaviana malany 20 mètres cube ao anatin'ny 24 heures de raha 40 mètres cube zany de jirevo fa de hitovy ihany a ny volaloha ny tokantrano io a ny amin'ny volana aloha amin'ny tsy misy fatapahan-drano ka eo zany de fa tokony eritreritra am'izay koa ny mpitondra satria marary le mitady vola am'izao fotoana zao ary tady dio tsara fa na 10 ary zao a de amin'n'olona ary de tena maty tanteraka mihitsy lohana da andatsahana ran'olona nino no marary le fiainana mafy le fiainana ny amin'ny fitadiavana vola miasa koa tsy misy a de mamotika manala in'olona ohatran'izany ka de ohatran'izay koa ny amin'ny jirama io de tsao nareo de fa mba jerevo le facture le alefanareo any am'lay mpanjifa n'lay rano fa tsy hitovy ihany ny olona tsy nanjifa rano 2 andro sy ny olona nanjifa rano 2 andro fa de 8 ao zany ny eo amin'io facture ny jirama io a 8 ao ny alatra ataonareo 8 ao ny tsy fahaizanareo ny fitantanana ary de apariparo fa de za nisany naraka an'io akaiky mihitsiny ary hoetiko eto amin'ny ara-manonjy eto a ny facture ny jirama zako malany eo amin'ny 10 mètres eo amin'ny 5 mètres cube isan'andro eo de 8 akao raha hitovy amin'ny facture taloha ihany ny facture andraniko amin'ty volana août ty
fa de ifampitady etsika de eo alaiky baraketonareo a ny amin'io zavatra tsy mety ataonareo io ary nampalelo ndraiky io a de zao any amin'ny hôpitaly iny amin'ny hôpitaly be falatanana iny maty boribory tamin'ny faivatra de mba mantany ny tena hoe inona ny zava-misy any fa ny olona tokony anao dialyse izay mila ny orano io a de voatery ny embotra adiny 3 adiny 4 fanaovana an'le dialyse satria tsy mba tonga saina akory ireo tompona ndraiky to amin'ny jirama mafantatra hoe lalan'ity rano ty ny ka tonga ny amin'ny hôpitaly mila rano tonga de efa mba mandefa citerne maromaro amin'ireny hôpitaly reny a satria ilaina any amin'ny hôpitaly ny rano raha ny aminay any an-trano tsy de olana satria mafaka mba mitsakaraka kelikely eny any mba mividy ohatran'ny olona rehetra va eritrereto lany amin'ny hôpitaly any misy olona firy mila ny zavatra io ary resaka fahasalamana le izy de efa miandry atson'ny tompona ndraikitra zay vao mahatsapatena le jirama hoe hôpitaly ohatran'izao tavitro anatin'ity famatsiana rano ty ohatran'izao ny ilana an'ity ka tokony andefasana kanositerna mba isin'ny fitohizana ny fitsaboana lay marary zany dialyse zany anefa nirika zava-doza zany fanadiovana ny rano zany ary eritrereto fa io raha io no mitondran'ny oxygène io raha io no mahavelona ny olona nefa io zavatra io naovana tsy rambona de ndray moa de atao moramora indray hoe efa contrôle fanao isan-kerinandro no dialyse io amoramoraina ohatran'izany le izy non tsy zany le izy fa tena le tsy fandraisana ndraiky tary tsy fahaizana mihitsina mijeriny hoe inona no zavatra mitranga de inona ny vaholana momba an'izay fa tsy andry atson'ny tompona ndraiky ta hoe aiza le rano zay vao iazakazaka anao le na fakana an'le rano am'le tokony akana azy efa ora firy de mana fanaterana azy ka ny olona tokony nanao dialyse tokony ho adiny 4 nanaovana azy oa de lasa adiny 2 de lasa tsy vita lay dialyse tsy vita ara-dalàna de zavatra tsy vita ara-dalàna moa de ahoana de mandeha am'tsisy lay fitsaboana n'le olona ka tokony mba heritreritra an'izany lay mpitatana an'ireny orinasam-panjakana reny a ny amin'ny zavatra ohatran'ireny fa tsy manao kompisoroka fotsiny hoe zay no eto zao a de inona ataona eto a de ekena daholo de hitanareo moko atovy any fa tena mbola tsy efa santiona ndreny tenitosy reny fa rehefa tena tezitra aminareo ny olona ary tadio tsara fa nareo miaina eny amin'ny tsy hoe manana cité manokana nareo de mipetraka manokana any fa miaina miaraka amin'ny vahoaka ianareo ary fantatry ny olona hoe ty ranony na fiara hoentinareo azy ka rehefa tena tezitra ny olona amin'ny zavatra ataonareo de aza mifametsiny iny satria sady efa ampijaliana ny olona amin'ny facture ampijaliana ny olona amin'ny jiro sy ny rano mbola anaovanareo tena navina koa ndraindray eo amin'ny rehefa mba antaninareo hoe inona ny antony de azakagy nareo fa le olona koa mba misy farany any ny fandeferana fa misy farany any ny hoe fenona fa de mety mandeha any amin'ny atao hoe ohatran'ireny zavatra mitrangana tenitosy reny le farany raha ohatra ka io zavatra io foana no zavatra hitranga zany a amin'ny zavatra ho ataonareo eo manamararaka zay any resaka ty tena fandehanana isan'andro ty ry faniry ary tsy maintsy tenenina fa de tena ary zay no natao eto a mba fampianarana am'le resaka fiarahamonina sy fanarahana n'lay fitsipitra sy disiplinina amin'ny fiarahamonina zany fa de tena mampalahelo a ny ataon'ny mpitondra fiara sy mpitaingina moto ndraindray a eny an-dalana iny zany raha tsy teny fotsiny aho hoe eo Ambohijatovo zany eo ma tsy misy an'lay fasa akaikin'ny tobiny lieutenant Ndriamaromanana eo amin'ny RMN taloha eo zany a de misy an'lay fanamboarana ataon'ny commune urbaine Tananarivo fa de mpitondra moto sy mitondra bisikileta moa zany tsy hitako zay olana amin'ny zareo fa de tena mba tokony mba heritreritra ihany a
fa majery le lalana misy an'le vatovato reny de tonga de manitsy eo fa tsy manaraka oatra nataon'ny olona rehetra mihodina rond-point ary amin'ny 1947 ry alohan'ny kianjanambojatovo vao midina fa tonga de manivaky eo anelany eo anelanelan'ireny vato reny a de eo mason'ny polisy de ny polisy tsy misy réaction de ilay mpitondra fiara avy aty ambony midina zay manara-dalàna dia miklaksona hoe tsy mety ane zao de tonga de inona valy teny azonao malalaka be io e zany azonao ianao manara-dalàna indray a no mahazo an'izany ianao manaraka amin'ny fitsipika indray a no mahazo an'izany ka io zany tokony mba hojena io lalana io a anrehetra io ary mila ajaina ny fampiasana an'io zay le hoe code de la route hoe ahoana fampiasana ny lalana io ary tokony arahany rehetrarehetra fa tsy manao belo fotsiny dia manao zay mety eny ary ny tena loza de zao raha ny tena mitondra fiara no manao ny accident tsy mieritreritra mihitsy ny olona fa tonga dia fitsaram-bahoaka satria efa tsy fatoko isana le fitsarana am'izao fotoana zao tsony a de tonga de lasa fitsaram-bahoaka na ilay bisikleta na ilay moto ny diso de mpitondra fiara tsy maintsy diso foana ary de tenenina hoe tsy ampafiriny zay manana an'izao tsy ampafiriny zay manana an'izao de ohatran'izay koa ny mpitondra fiara karetsaka sy ny mpitondra ny bus fa manao zay mety ary manao zay ataony eny amin'ny rehetrarehetra eny na ny fandraisana olona na amin'ny fametrahana olona iala na amin'ny fampiasana indray ireny lalany ireny de eo zany tena mieritreritra hoe reto olona mitondra ny reto fiara fitaterana sy reto fiara karetsaka reto zany a dia tena tsy mieritreritra ny hoe mba misy olo-kafa koa ny mampiasa an'ity arabe ty e fa tsiry zareo rery ka eo zany mba mila etsona ny conscience ny rehetrarehetra etsona ny olona rehetra zany hoe io lalana io ampiasain'ny rehetrarehetra fa tsy any sokajin'olona zay be resaka mavita mamaly mavita managana totondry na mavita manopa olona na tsy mindrara ny mpitandro filaminana fa ho atao an'ny rehetrarehetra io ka eo zany mba etsona ny rehetrarehetra am'izay zavatra fa tena mampalahelo ary raha fantatry ny vahiny le zavatra eny de hoe zao mihitsy ny tarafana ny toetsainy ny malagasy am'le resaka ray tsy fandarahana lalàna tsy fanarahana ny discipline ary mampalahelo satria ny vahiny no mitena an'izany a de mampalahelo hoe zany no sokajian'ny olona ny malagasy kanefa apahan'le olona zay tsy manaja an'izany a no ao dia lasa tafiditra daholo ny malagasy rehetra ohatra mampalahelo any farany de farany a dia valomaly moa ny baccalauréat zany teto Antananarivo namarana azy fa ny province rehetra efa navita daholo dia fiarabana ho an'ireo afaka baccalauréat zay varavarana mandeha makany amin'ny ambaratonga ambony ary anisan'ny atao hoe eo zany no ahitana hoe hoaizany lalako amin'ny asa fivelomana orinao sy ny eto amin'ny ara-piarina zany ka dia miarabanareo amin'izany fafana baccalauréat zany ary ataovy tsara fa eto zany nareo zao de atao hoe efa tena olona tena matitra satria efa hita zavatra be de be na amin'ny lafiny asa ho an'izay hoe tonga de hiasanao atselika na ho an'ny lafiny fampianarana ary de ho an'ireo izay tsy afaka moa zany a dia makahery ary ataovy sambalala mainandro le izy a raha tsy azonareo tamin'ity 2022 ty a dia ataovy amin'ny 2023 ary azakivy fa zay lay fiainana zay a dia antsaranareo mijery hoe nanahoana inona tsy mety tamin'ity dia ino amboarina dia zay zany no atao hoe tsitsatsiaritra kely faniry alohan'ny toizany ndao am'izay hevitra am'izay ny tsetsatsetsatsyaritra moa tsy maintsy resahana foana zany satria ny
fomba hitantanantsika ny tefandaranty député colonel Rambo de hoe mi-informer mi-éduquer ary mi-analyser ataoko ohatran'izay manko izy zany mampahalala vaovao mitondra fanabeazana ary mamakafaka informer analyser éduquer zay zany nitondra antsika amin'ny fitantanana fandarina foana hatramin'izay de tsy maintsy makasombona pahampitaony isika alohan'ny hitondrana ny adevitra politika na ny adevitra ara-tsosialy ao anatin'ny fandalinana sy ny fanadiadiana ka zay fahasamihafany ny fandraisana anjara fitenenana sy olombavambaoko zay de ho ataontsika arena ngeza be mihitsiny zany satria de samy maka ny tandrifiny avy ny tsirairay io koa moa hoe ny seritry ny tontolo ny ainao manjery de fampitambavao sy fampitana zay fanabeazana zay de tsy ataontsika mandalo fotsiny le izy amina resaka adevitra politika fa amina adevitra ara-tsosialy sy ny fiarahamonina de samy mba maka ny andraikitra tandrify azy ny rehetrarehetra de isorana ny député colonel am'izany rehetrarehetra zany verenantsika re ity le adevitra zay nalaza be hatramin'ny herinandro teo voanivoany lay izy ty manko de zao ny olana zany le fanjakana zany de tsy mety mahatsapa-tena mihitsy hoe ary tsy mety mandiny tena ary tsy mety manongo tena hoe eto amin'ty lafin-javatra ty de efa tokony mba okeky zay ny zavatra ataontsika fa sao de mba hitondra adevitra lehibe eo amin'ny fiarahamonina ka mety anelingely sy anozongozona ny finoana sy ny fahafantarany sasany am'izay lafin'ny finoana ho alehan'izay na mba hoe sao de efa manitsakitsaka lalàny ty zavatra ataontsika ty fa mba avelao eky zay na hoe alolo mba hipetraka amina toerana ohatran'izao tsika eto satria ny zavatra rehetra atao eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny lalàna sy le conscience an'izay zany ary akoatran'izay efa betsaka ny adevitra ny seho teto amin'ny firenena amina trangan-javatra rehetra zay nanomboka tamin'ny 2014 de efa tokony mba mitandritandrina zany le fanjakana zany de maka ohatra ray tsika zany satria zay ny atongavany adevitsika député colonel Rambo am'le hoe nitokana lapan'ny fitsarana izy ty nge tsy voasambana ahitana couleur orange le zavatra nataony le fitondram-panjakana fa raha mitokana lapan'ny fitsarana le fitondram-panjakana de azony olona tsaina mihitsy le hoe neutralité politique de l'administration de tsy le olona miasa ao anatiny sy le koro sy le ambarany lalam-panorenana lizy am'le séparation de pouvoir ka misy ny pouvoir exécutif misy législatif ary misy ny pouvoir judiciaire fa tokony isy eo amin'ny endriny marobe le izy de nitazany olona voalohany alohan'ny hiditra ao anatin'le trano iona am'le karazana olona mandray andraikitra ao anatin'le izy de le endriky le trano ty ivelany de le lokony am'le loko volomboasary député colonel Rambo de tokony avaka tsara mihitsy hoe lapan'ny fitsarana io ary hienona ny rehetra zay manana olana hatramin'izay moa de napetraka député colonel Rambo fialofany marefo fikaroana marina sy ny rariny fampiarana ny lalàna fa ity zany de efa tonga amin'ny influence politika hatrany amin'ny endriky ny trano ka raha ohatra ka gabony eny lokonareo na WC tsy problème loko orange fa raha lapan'ny fitsarana kosa manana an'izay tena marque nylay fahefana régaliana zany marque le tena endriky ny fiandrianana sy mahafirenena firenena ary ambarany lalam-pandroenina séparation de pouvoir neutralité politique de l'administration mba tena tsirariny zany fa fanitsakitsana lalam-pandroenina raha gabony ho ihany lokonareo orange tsy problème iny tsisy olan'iny raha kianjanahkolany lokonareo orange tsy problème zany fa amina lafin-javatra ohatran'izao kosa mba mampalahelo ihany député colonel Rambo ary tsy vitan'izay mbola tonga hatrany amin'ny fiangonana de tsy vitan'izany lay filoham-pirenena mihitsy no miseho hitan'ny olona ary manao publicité an'le orange zay fantatra fa couleur an'lay antoko zay natsangana kanefa ny lalam-pandrena de efa milaza fa tsy tokony kitsabaka amin'ny raharaha antoko sy vondrona antoko tsony filoham-pirenena eo zany le adevitra anokafantsika azy député colonel Rambo raha jerena ny article 720 ao anatin'ny lalam-panorenina de mikasika ny asa sy andraikitry ny filoham-pirenena
dia raha atao tsotsotra zany de hoe ny asan'ny filoham-pirenena dia incompatible de les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute activité io asa mandrara hafa asa ao anatin'ny antoko politika sy vondrona politika na fikambanana ary fisanana ndraikitra eo anivon'ny fikambanana mpivavahana io aloha zany no raisitsika ndalana voalohany io zany no raisitsika raha ny fahitana sy famakafakana ny zavatra nitsanga tany a Sainte Marie dia efa atao hoe fanitsakitsahana zay andala voalohany amin'ny masan'ny mafiloham-pirenena azy zay satria nahoana le rangaha io anie ka tamin'ny alalan'ny Luc Lorange nalana azy ho filohan'ny République ary zay Luc Lorange zay no entiny isehoana amin'ny zavatra rehetrarehetra ataony zay raha ilay apahany amin'ilay article 49 tao de tafidy tao tanteraka mihitsina zay lokon'akanjo sy lokon'ilay atao hoe fitsarana zay nitokana ny tany a Sainte Marie zay ilay loko zay manambara ny antoko misy azy kanefa taddio fa ny fitsarana tsy an'ny orange rehetra zay indrindra fa ny fitsarana any vahoaka malagasy rehetra ary amitenenino teo a le hoe le fitsarana zay tena hoe fijerena ny sy fitsonjovana ny olona marefo olona hoe mba anaraka ny lalàna fa tsy fahitanandreny zany zao de tonga de hoe tia fitsaran'ny orange ty ka tsy zay ato zany de ny orange tsy maintsy mandresy fa zay tsy olona mitokony lokon'ny orange de fa amboary ny saina nefa famoahana didim-pitsarana de amin'ny anarany vahoaka malagasy au nom du peuple malagasy amin'ny anarany vahoaka malagasy namoahana ny didim-pitsarana de eo zany de efa tena miariary mihitsy zany ny tsy fanarahana n'lay lalam-panorenana ataony ty ny fanitsakitsahana n'lay lalam-panorenana ataony ty fitondrantia zay ataony filoham-pirenena mihitsy ko zany satria raha voalany filoham-pirenena tao izy any de tokony nametra-pialana tsy ho filohan'ny mpanorona ny TGV intsondry ohatra nataony ny filoha Marc-Ravalomanana tamin'izy lany filoham-pirenena de niala izy a tsy ho filohany atoko tiako Madagasikara ntsony fa nataony kongresy dia misy filoha hafa mitondra ny antoko tiako Madagasikara fa tsy tamin'ny filoha Marc-Ravalomanana ntsony zany ny tokony ataony ty filoham-pirenena ty vo tonga tao amin'ny fitondrana izy tamin'ny 2019 avy nanao an'iny finianana iny dia tokony nametra-pialana izy a dia olona hafa ao amin'ny antoko no tokony nataony filohan'ny ny antoko TGV zany fa ary efa tsy tokony eritreritra tsonko izy hoe eritreritran'izany orange zany raha tsy amin'ny fividianana manaraka indray ka de hita mihitsy zany fa tena fanitsakitsahana ny lalam-panorenana mihitsy zany ary ao anatin'io article 49 amin'ny paragraphe faharoa de milaza mihitsy hoe ny fanitsakitsahana nio andiny voalohany zay nitenenin'io paragraphe 7 dia raha efa fantatry ny ACC dia afaka anenjehana ny filohan'ny république amin'ny empêchement définitif
izay lay empêchement définitif zay nefa dia ny mampalahelo dia efa fefeny lay lalam-panorenana tamin'ny 17 novembre 2010 lalam-panorenana tsy mandeha am'izay loany io satria lalam-panorenana vidina tamin'ny carnet bokotany dia miteny hoe sokajin'olona iza daholo no afaka mitorony filoham-pirenena amin'ny ACC deo zany ny filohan'ny androm-panjakana de jerevy taolo ny filohan'ny androm-panjakana am'izao misy androm-panjakana sahanao an'izany ve am'roany filohan'ny androm-panjakana am'izao reo sahanao an'izany ve ny filohan'ny sénat sahanao an'izany ve ny filohan'ny antenne miram-pirenena ataoko hoe reo zany ny tena hoe mpanao lalàna ary fahefana mpanao lalàna de reo apetraka amitsika zany fa sa fantanina hoe sahanao an'izany ve reo ary mahafantatra tsara reo fa manitsaka nyity lalam-panorenany tya ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao raha io zavatra io fotsiny no jerena afa-tsy mifanaovan'ny akanjony izay tsy tokony akanjo orange ohatran'ireny araky ny kabariny sy tenina voakany teo no anaovany amin'ny zavatra ohatran'ireny fa reny zany de fa midika fa tsy misy raharaha iny ty mpitondra fanjakany ty zay resaka lalam-panorenana zay izy ihany nanao an'io am'izao fotoana zao inona moa valeur alisa ka valeur alisa zany hoe tsy vidina tamin'ny hoe karatra mpividianana ohatran'ireny karatra rehetrarehetra ampiasain'ireny fa carnet pokotany nanaovana an'le izy tsy hoe manambanina any amin'ny fokotany akory a fa resaka fitsapakevy-bahoaka amin'ny resaka lalam-panorenana zay atao hoe lalàna tena haindehibe amin'ny fiainan'ny firenena misitsy zany nanaovana azy dia averiko ihany le fantanina atao zany hoe amitsika rehetrrehetra amitsika mpiainy hoe ireo filohan'ireo androm-panjakana anakiroa ireo ve fahefana mpanao lalàna io androm-panjakana ny sénat sy ny eo amin'ny assemblée nationale ve sy olom-bavam-bahoaka ve sy l'olona ve sa ametaka ny fitoroana fa hoe nanitsaka any ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao de mazava ho azy fa tsy hanao satria anazy io hoe raha ao amin'ny sénat fotsiny de tenenina raha hoe 20 ny nisan'ny lolonao firy ny mmao zay ihany natao hoe tsy nitondra ny lokon'ny orange tamin'ny fividianana ho lolona anakiroa ihany de le anakiray atao Antananarivo sy le anakiray avy any Toamasina fa isan'izay 9 dia manao ny loko orange raha mpitangina soavaly moa zany de manao kazaka orange de iny ve isika fa hoe sahitoran'ny any amin'ny ACC reo olona reo fa hoe nanitsaka ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena de raha izy koa atao amin'ny antenne miram-pirenena atao amin'ny assemblée nationale zany de mino ve isika fa mifilohan'ny antenne miram-pirenena dia sahitoro ny filoham-pirenena hoe enao nanitsakitsaka ianao raha ity article 49 ty ary de raha jerena koa ny nisan'ny olona ao de fatatsika hoe zay
lantao anatin'ny lista zay mampisokotra miadevitra ihany ary mbola misy adevitra am'izao fotoana zao na tonga azy manana majorité be de be ao amin'ny ACC amin'ny assemblée aloka assemblée dia imino ve fa dia raha matoa filohan'ny anteny de lo filohan'ny anteny miram-pirenena de itoro hoe manitsakitsaka ny article 49 na ianao andre matoa filoha fa tsy tonga de tapatenda tonga de soloa io de ohatran'izay ko ny député rehetrarehetra ao ary raha itory ametraka an'izany atao hoe motif d'empêchement définitif zany ny solombavam-boaka dia tsy maintsy misy isa enjehana ihany ko de ny roa patelo manao smi de zay voaken'ny ACC kanefa zao le ACC ko de eritrereto hoe olona firy izy ny ao sivy izy ny ao ray ihany no tsy hany manao kazaka orange fa tsy isan'izay de izy rehetrretra de tenenina moa hoe ka io lany tamin'ny fifidianana ka le fifidianana andreo mambo reo fa namboarina tany amindreo atao hoe zay olona zay atao hoe sehatra rehetra afaka mametraka an'izany efa namboarina atao amin'ny fisitranana fa hoe tsy maintsy ranona sy ranona efa namboarina atao amin'ny anteny miram-pirenena tisy ty namboarina atao amin'ny olona tisy ty efa trany de efa hoe tsy maintsy zao inona ny atony mba iarovana n'lay lay fitondram-panjakana lay filoham-pirenena mpanitsakitsaka n'lay lalam-panorenina am'izao fotoana zao ary ohatran'izany neny gasy leo teo moa zao de fantatra fa hoe tsy pasy le zavatra reny satria araky le lalam-panorenena anteneniko hoe voalany tamin'ny kamy epoky tany tamin'ny 17 novembre 2010 dia tsy filohan'ny institution tsy atao hoe ny ao anatin'ny anteny miram-pirenena metraka andreny de tonga de fa dakany ary fotsiny ka zany zavatra zany no mahatongany am'izao fotoana zao hoe ty firenena malagasy tya dia firenena tsy androso mandrakizay mihitsiny raha tsy misy ny concertation nationale atao amin'ny lafiny rehetra mihitsiny indrindrindrindra momba ny institution misy eto manomboka amin'ny ACC zany sy ny CENI ary indrindra momba an'ity fifidianany ty ary io fifidianana io mihitsiny ko ny tena mila denena satria io fifidianana io no ain-dehibe ny hoavy amin'ny firenena ain-dehibe ny fitantanana amin'ny firenena ka zay zavatra zay ny teneniko hoe ity zavatra mitrangatany Sainte Marie ty de efa propagandy alohan'ny fotoana ary anisan'ny fandikana lalam-panorenena koa zany fa zany hoe le ACC ve sa hiteny hoe tsy izy io sy ndretrarehetra ny olona itory afaka itory ny olona afaka itory tsy ho ampisa ny olona afaka mitory tsy hanao zany satria tapaka finanana ary olona ny orange de ohatran'izao ve nitondrana an'le firenena ka zay ny tenenina hoe efa propagandy alohan'ny fotoana io ary tena oza de tondray de mahitsy be tsy matoko valeur rangany ny olona manoatra an'ireny izao de fa hoe zao ny couleur tokony asean'ny olona sy ndretra rehetra mba entina anafenana sy ny tsy ampisehoana amin'ny vahoaka ny tsy faiza mitatana fa de zavatra orange ohatran'ireny tonga de anapepona amin'ny vahoaka zavatra orange ohatran'ireny tonga de fa hoe ty le loko fa raha ohatra tena matoko ny valeurany izy matoko ny atao hoe tanjaky lay antoko izy matoko ny tanjaky ny tenany izy matoko ny tanjaky ny fitantanana amin'ny firenena izy tanjaky ny fahaizana izy tsy hanao zavatra ohatran'ireny miakanjo ohatran'ny olona normal izy ataovy couleur neutre zavatra io ataovy couleur an'izao am'izay hitan'ny olona hoe ty fitsarany ty dia tsy fisaran'ny orange nefa fitsaran'ny malagasy rehetra ataovy couleur neutre inona couleur neutre azo anaovana an'izany ataovy fotsifotsy io de aza sina maitsomaitso koa raha atorinareo ny couleur antime aza sina menamena koa raha atoreo ny couleur antime aza sina mangamanga koa raha atorinareo ny couleur ny aza ma fa atao fotsy de io couleur amin'ny fitsarana hoan'ny vaoaka malagasy fitsarana io fa tsy hoan'ny orange zarery na hoe tiany couleur anay fa tsy fantaratsonko le couleur nareo tonikio na couleur misy inona na couleur misy inona foana tsy maintsy ohatran'ireny foana couleur atao
mamaperikeritra ihany a ka zay zany fahitako an'izy tena fanitsakatsahana lalam-pahareny zavatra io a ary tsy fatokisana valeur ary mandreraka amin'izy de zao tsy tonga hatrany any fa atrary amin'ny fiangonana koa de efa omena ty gourde sy amin'ny orange ty saka orange amle GMJ ary mampalahelo dia lasa ohatran'ny hoe enao tsy ninina tsy nofindranina tam'le baiboly taria lasa miazakazaka manao resaka politika ary amin'ny fiangonana ary zavatra mampalahelo zany zavatra zany a ary tiako amin'izy de izy hoe ny tanora katolika akory tsy adala zay olona natrikeo akory tsy adala ka tsy alala ny seto sy ny tomany aloha zavany resaka na idirana politika na tsy miteny ny fiangonana hoe tsisy resaka politika io fa kristianina zay de tsy mandafa amezana na inona tianna dia misy resaka politika io a reny couleur reny ary na inona atao dia maninona tsy naterina fotsy liza fa nankalazaina be ohatrandreny de mbola atrehan'ny gouverneur an'ny varotrovakina karatra sy mbola omena arahan'ny tompona andraikitra amin'ny présidence ny république zany hoe de tsisy resaka politika zany zavatra zany zany mila veto zany de miteny amin'olona hoe ho amin'ny tanora raiso ianina fa adala raiso famezana adala tompo reny fa zao araky ny teniko tao hoe nareo a tsy adala akory ka tsy afantatra ny sainto sy ny tomany ary aloha zavatsara ny resaka fa ny zavatra ohatran'ireny a amin'ny retina resaka any amin'ny finoana ohatran'ireny de zavatra tsy asory ny zavatra reny e satria tsy zavatra mivokatry ny fo tsy resaka hoe enina hoe fanamy manome andreny fa zavatra avy resaka calcul intérêt reny fa tsy resaka hoe amin'ny mahaolona de famezana hoe tsotra zao famezana amin'ny araky ny fanaraky ny mahaolona reny zavatra reny zay angamba ifaniry no tao amin'iny fa de teny fotsiny aho hoe tsy adala ny tanora katolika ka tsy alala ny seto sy ny tomany tsy alala ihany ko ny inona moa ny setroka sy ny ranomaso ay fa zao laso aloha le izy ho ariaritsika eto mihitsy député colonel Rambo ty zavatra tsy satria zay le tiatsika tenenina hoe le izy a any am'izay mety ho revorevony zareo ihany tsy problème raha WC no ny lokony fa le izy tsy nijanona tam'izay tsony izy fa efa napy akanjony orange daholo zay tsy tokony akanjo orange lokony orange zay tsy tokony lokony orange ary ny zarainy fitaovana amin'ny lokona orange hatrany amin'ny fiangonana ka tsika zany mbola azontsika antoka mihitsy raha ty fomba n'le fitondram-panjakany ty raha mbola tiany atao mihitsy azy hatramin'ny zavatra zay tsy eritreretintsika mihitsy vitan'izy ireo no andoko an'izany orange satria niverina amin'le teniny député colonel Rambo efa tsy mahatoky tena tsony de io le nitenenitsika io le Miami maketina Miami vao naseho hoe 80% ny aso a Miami no vita am'izao fotoana zao satria mitady diversion manko le fanjakana efa fantatra fa tsy mahomby tsony ary tsisy ninina vitan'le fanjakana tsony amina resaka développement création d'emploi resaka fampiakarana karama resaka fampidinana PPN resaka pouvoir d'achat sy ny sisa asa tako manakely le izy fa le zafady voilà zafady indrindra de inona nataony député colonel Rambo ao anatin'ny ady hevitra mangotragotraka momba ny solika filaharam-be tseroa momba ny délestage ny jirama tsy fisiny rano momba ny ty fitsabahana andraikitra tsy sina séparation de pouvoir fa nitsahana ny laïcité de l'état sy neutralité politique de l'administration sy ny principe na gouvernance zéro ty de mamokamoka sariny ambily be voemara zareo aloha fa mba niasa ono de mamoka ny sary Miami indray rehefa avy nampanantena gymnase mahazaka 8000 personnes de mampanampanantena hitondra avion indray hahafahana manitatra ny fizahatany any Sainte Marie de ilaza fa hanamboatra poro any amin'ny RN5 manomboka Sonerano ivongo de milaza raky ny adevitra rehetra andresantsika zany fa hanokatra orinasa andamba ngeza be satria champion ny industrie dia hahazona piasa hatrany 20 000 40 000 piasa zany zay zany le monde de la diversion be tabe ataon'le fitondram-panjakana zao hitatsika amin'ny sary zao
fa nanino ny tony tsy natahotra am'izay de zay le mahatonga antsika teny hoe len'le fanjakany ty de campagne permanente izy efa lany 2018 tamy doublan ny anina deuxième amy 2019 tsisy baiboly fa na tsy ary tampoka ny any am-piangonana izy satria ilainy le vatom-piangonana sy mivato mipintsy sy ny ondry de nitsabahany daholo zay sy tokony nitsabahana rehetrarehetra de ty le izy izao le sary tany Sainte Marie aloha resahantsika hatran'izao mihitsy le izy zao le sary tamy Sainte Marie taiza mbola tany no nisy filoham-pirenena sanandoko ny endriky ny tramom-panjakana ka ity le soratra am'le tramom-panjakana zay ilaina am'le resaka fitsarana satria mazava ny tontolon'ny fitsarana amin'ny anarany voaka malagasy na moana didy de ty le soratra tany fitsarana mbara tonga voalohany Sainte Marie ho toeram-pikarohana ny fahamarinana sy ho fialofany malemy ary ho androm-pirenena de inona zany ny fikarohana ny fahamarinana sy fialofany malemy le androm-pirenena moa ady hevitra rafiny am'izao trangan-javatra zao raha ohatra ka ho lokonao loranjy hatramin'ny tamboho hatrany amin'ny atin'ny trano rehetrarehetra ny vatatrano hatramin'ny mpanatrika de manao orange avokoa tsy te hiteny hoe izy reto olo reto na ninona tsy maintsy lamba hoany zay miloko volomboasary orange zany nanaovana olona manana andraikitra lehibe hitatsika amin'ny sary mialatsiny amin'ny famohana sary tsika apetratsika fotsiny zany fanontaniana zany fa le filohan'ny repoblika efa tsy miafina tsony eo ambadiky lay orange satria raha nytiny azy de izy mihitsy ny filohan'ny TGV am'izao ary itsana ny lalam-pandrenana ny kirarony sy ny akanjony de fa orange eo anatry an'le zavatra tao hatram'le solombavy maoka aorina manao polo orange sy izy re amy sisiny ry manao casquette sy manao an'le gilet dodonina orange manao lambahoany orange efa tsy miafina tsony zany le izy de zay le tiatsika teneny navereno any amin'ny Miami sary faly aza ampitovina lokona WC ny lokona fitsarana raha io WC io tsy problème io any koa fialofana any ho an'izay mavesabesatra fa manana maizy azy ny tontolo mpitsarana sainganananareo le fahefana de baikonareo am'izay ty no baikona azy manam-pahaizina rehetrarehetra dia teneninareo hoe itsao ataovy an'izay mahafinaritra atsika satria tsika meritreritra hibriguer ny poste présidentielle 2023 ka tsy problème io na fiangonana na lapa fitsarana io na inona manomboka eto ny hita maso ny aloha zany dia polo sy kiraro ny filohan'ny république orange zay efa misy appartenance politique sy influence politique tony zavatsy tony grave le izy député Rambo ary zay ny tenentsika hoe de tsisy manam-pahaizana constitutionnaliste gasy ve juriste gasy ve mahita an'izao raha ny tokony izy zao lafiny zavatrao averina any amin'ny article 49 faly tokony misy cellule de crise zao sa ity no mitondra azy ity alinéa 2 ty izay rehetra fandikana ireo fepetra voalaza ny ty andininy ty voamaro ny fitsarana avy malalam-pandrenina de zary ho antony amin'ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny repoblika ao anatin'ny herinandro l'izy député colonel Rambo sady fiangonana mahitsaka ny laïcité de l'État no miditra ato am'lay resaka fitsarana zay séparation de pouvoir fahefana fitsarana ngeny any tokony miavaka tsara mihitsiny inona ny idirany exécutif raha ohatra ka manana an'le révérence izy fa maninona tsy maintsy lokona am'izay le trano donc fanitsahany zany amin'ny lafiny lalam-pandrena eo ny etsotsika raha ny tokony izy zany misy cellule de crise zao situation zao mibaribary ny fanitsahany filoham-pirenena amin'ilay resaka orange ary reto ny sary rehetrarehetra manamarina manomboka any amin'ny EPP vitatsika amin'ny sary zany fa lokona orange sy malizy nefa tsy voatery zanaka TGV zanaka IRD sy IRK no mianatra ao député colonel Rambo
fa zanaka malagasy hatramin'ny W sezary ny dalazy ary tadio lalam-pandrenana no miresaka an'izany fampianarana ho an'ny rehetra ary aty amin'ny ambaratonga fototra voalohany dia gratuit dikan'izay misy influence io ny loko efa misy mibata azy mibirao amin'ny préfecture efa lokonao amin'ny tony lokony tony neny amin'ny hôpitaly isan-karazany de tsy ho tokony ho tonga saina vely rehetra mibirao amin'ny ministère ny serasera mibirao amin'ny police maro be nitatsika miloko amin'le lokona UM zay tsy bâtiment public tsy bâtiment privé tony fa public de eo zany ny tokony atonga vandehitra saina hoe inona ny fepetra maika tokony iraisiny rehetra am'izao fotoana zao hijanona ho mpitazana fotsiny ve satria efa nanaiky sy efa nandaitra le fampitahorana ataon'le mpitondra fanjakana député Rambo ka eo indrindra ry faniriny tena problème eto amin'ny eto amintsika zany tsisy inona vitan'ity fanjakan'ity am'izao fotoana zao raha ny zavatra nampanantenainy a de ataoko hoe 5% ny zavatra nampanantenainy a ny vitany nandritra zay fotoana ny tantana zay ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe tena eseky amin'ny lafiny rehetra mihitsiny a neto amin'ity Madagasikara ty zay ataon'ity fitondra mpanjakany ty raha jerena amin'ny io zao ny resaka carburant io ary ny teny araky ny tenenao tao tsy misy olona zay tsy mikakaiky ary tsy milahatra era Madagasikara amin'ny resaka carburant io resaka carburant io ihany tamin'ny natao hoe mifanarahana tamin'ireo mpandrara aratsoloka ny zarona no ny resaka hoe hitazomana ny vidiny solika io amin'ny vidiny am'izao fotoana dia 740 sy 750 dia ny teny lay filoham-pirenena hoe zava nahita fournisseur na carburant 89 dollars ny baril fa efa vita moa ny fanarahana zay vo tongo ty ko maninona tsy aplikena le izy mba entinao raha tena ty amin'ny vahoaka ianao a de entinao hoe efa nisy an'izao a fa dia ho ampidinina zany ny vidiny carburant fa tsy ho arak'io ny fanarahana tamin'ny compagnie pétrolière anakefatra io fa maninona tsy natao zany am'izao fotoana zao iraisam-pirenena iraisan'ny firenena dia ny efa nidina ho 89 dollars ny baril am'izao fotoana zao a raha ny androany maninona tsy raisina ny andraikitra hoe efa nidiny tia ka dia misidina ohatran'izao a ny vidiny solika eto Madagasikara gasoil sy ny essence zany ary ny solika fandrehatra fa reprebena amin'ny zavatra fa ny malagasy reprebena amin'ny zavatra ohatran'ireny ny malagasy a zay fananina hoe atao mba hanadinoana la tena olana goavana eto amin'ny tany sy ny fanjakana raha tsy tena Sainte Marie ratsany ny lalanao Sainte Marie zany fa maninona tsy aso le lalana ratsy be amin'io Sainte Marie ngambo amin'ny atao hoe 7 kilometra na 8 kilometra eo ny alavany fa maninona tsy aso le lalana ratsy be eo a fa ajanonao amin'io resaka tribunal sy teo tapitanan'io fotsiny ny sary navoaka fa maninona tsy navoaka le izy reny zany de fa midika hoe zao ny lokotsika amin'ny manaraka hitanareo fa manao zavatra
de so zany ny tokony atao de le orange io zany de efa tenenina daholo keo amin'ny olona rehetra ary atao hoe resaka hoe fampirorona ny vahoaka terrorisme d'État ho an'ny vahoaka any zay tsy manaraka ny couleur orange io amin'ny fitsarany de eo ny raisiny ary ny olona zany zao am'izao fotoana zao raha zay ny mijery anazy raha am'izay lafin'izay ny mijery anazy de ny olona zany zao dia tsy maintsy iteny hoe raha no zavatra atao ny fitsarana zany de na tsy mety amitsika le de tsy maintsy anaraka zay teniny olo satria tadio tsara fa mety ivelany orange de mazava ho azy koa fa neo anatiny eo de fa orange ihany koa ny piasa ao kanefa tadio tsara fa rehefa mpiasa mpanjakana zany ianao de tokony tsy ametraka an'izany couleur zany eo amin'ny toeram-piasana fa hoeto anitranonao any le izy any anao miresaka azy fa raha resaka ho ampiasana couleur zany de tokony zany kanefa zany zavatra zany io de fa midika hoe ianareo de fa mialatsiny aminareo fa tokony anaraka zany zay atao hoe torohevitra na toromarika omen'ny orange nareo rehefa ato fa rehefa tsy zany de aza manana eritreritra na hoe aza mieritreritra akory hoe azo rariny ato amin'ity zavatra ity ary zay ny tena mampalahelo zay ny tena mampalahelo ary ny olona rehetra ao amin'io ao de efa tsy maintsy hotezana am'izany satria tadio tsara fa mafy mitady azy am'izao fotoana zao ary mafy ny fampirorona ataon'ity fitondrany ty am'izao fotoana zao dia na le olona tokony tsy hieritreritra an'izany de lasa miova ny fomba ampisaina satria maninona matahotra ny rapitso matahotra n'lay sakafo kely androany mafy ny fiainana de vo mainka ampinodreto an'izay dia lasa matahotra an'izay ary reny zavatra reny dia entina ampisehoana ny tsy fahaizana mitantana ampisehoana ilay échec teto amin'ny fitantanana na raha-mpanjakana zany aizany tsy misy greva am'izao fotoana zao ry faniry zany ne midika matoa misy ny greva am'izao fotoana zao de efa tsy mahomby le fitantanan'le fanjakana échec tanteraka ny fitondran'lay fanjakana tsy fahombiazana tanteraka ny fitondran'le fanjakana araky ny tenina atao zao maninona ny ankizy ny dininy ankizy tany amin'ny kianjany tany toliara de lazanareo misy ambadika politika de lazaina fa hoe ny iza moa tiana tenenina amin'io fa tsy ny mpanohitra any ny tenenina dia tsy navela andeha lay fanatanjahantena lay da hoe match atao amin'ny kianjan'ny université tao tuliara zany fa ny dininy ankizy satria manino malahelo ny ankizy ka miboritra tsy omena malahelo ny ankizy miboritra tsy omena ny trano tsy zarizary nefa ianao mahita ny zavatra atao any ataonao orange indrindra rehetra ny trano ipetrahan'ny ankizy ao amin'ny université any tuliara tsy zarizary mba tsy tenina hoe fisoko raha mijery mivaravarana sy ny rindrina sy ndrehetrehtra ianao de fa tena hoe mba ho mpianatry ny université mba olona hitatana ny firenena ve ny olona mipetraka am'izao trano zao na lay atao hoe minimum vital hipetrahan'ny ankizy atra tsy misy zany zavatra any de fa miteny hoe tsy mahomby le fitantanana fa dia hoany fa hoany fotsiny ary ny ankizy matoa ny ankizy tsy ampitahorina amin'ny resaka terrorisme d'État ny ankizy amin'ny resaka mba tsy hitadiavan'ny ankizy hoe tsy mety zao hatramin'ny jerevo ny lalina makany full point ny eritreritra ny grevy hanao fitokonana ny mpampiasan'ny lalina izy ny resaka atao hoe hôtely fa tonga de ny rahonana tsy mahazo fa misy fampiasana misy fanamboarana lalina ve tao marina mihitsy le naseho amin'ny olona hoe lasa bassin fimpirina trondro any amin'ny lakôty any le lalana ampirorona le olona le ary tena le fanjakana mihitsy ny tena mampiroro an'le vahoaka manino entina anafenana n'lay tsy fahaizana mitantana an'le firenena
entina anafenana n'lay corruption le tena matanjaka be ato am'lay firenena, entina anafenana n'lay atao hoe prédation na ilay atao hoe tena fa tsy tsetsevana ny vahoaka ary tena fa raha atao hoe manga ny vahoaka de tsy mba napetraka akory lay odiny fa mbola nisokavana koa lay le voniny eo anatiny de sy le odiny de mbola nohanina ndraiky io. Tena zany nataonyty fanjakany ty sady prédateur tya ny corrupteur mpamon'olona no mpitsetsik'olona no tena tsy mba misy am'izao fotoana zao mba zavatra hoe tena mba hitanao mba mandeha na amin'ny fianarana aza zao a de hita hoe betsaka ny mpianatra tsy hianatra tsy ny ankizy tsy hianatra tsony am'ty satria maninona miakatra ny droit d'inscription, miakatra ny écolage, miakatra ny fourniture, miakatra ny vidin'akanjo, miakatra ny sakafo tsy araky le ray aman-dreny tsony kanefa ianao ny teniteny hoe tsy mando vola miditra any amin'ny CEG sy miditra any amin'ny EPP jereo isan'andro isaky ny any amin'ny banky filarana ary efa misimisy hoe hatrany folo dia zao a ny filarana filarana ty amin'ny banky amin'ny fampidirana fandefafana vola any am'ireny sekoly mpanjakany reny mampalahelo azany ny zava-misy de anafenana zany rehetrarehetra zany jereviny aratsy ny lalana am'izao fotoana zao vola fera moa tsy hita tena vola fera firy milliard tsy hita de zavatra ohatran'izany a de reny zany letina atao hoe zavatra ohatran'ireny zany a entina anafenana lay tsy fambiaza lay fitantanana lay fanjakana am'izao fotoana zao amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny rehetra ho iaho ary zany amy tena mivahoaka hoe mbolo mafimafy kono zao ny azo antsika satria hiditra amin'ny lohataontsika zao zay tena atao am'le fotoana enjana ary raha ny vidiny kapoka amin'ny vary am'izao fotoana zao raha fitonjato dia fa miteny amitsika vahoaka zany hoe misolotra tonga any amin'ny arivo ho zaka ve zany kilao ny siramamy zay nitenenina ho fitonjato sy 2 arivo efa 700 sy 7 arivo izy zao ny savony 500 efa tafakatra 500 sy arivo izy zao ny voatabia taloha raha arivo ny kilao efa tafakatra 2 arivo izy zao ny anana taloha raha mividy anamamy ianao reny lipa tsaratsara reny 200 ny 5 tao any 5 zao efa 300 ny tao any 5 zany ny azo atsika malagasy de fa miteny zany ny azo atsika malagasy tsy fampitahorana akory fa entina anytanina atsika malagasy hoe raha ity fanjakany ty ny zava misy am'izao fotoa zao taonyty fanjakany ty de tsy mijery na kely azy ny tombotsoan'ny vahoaka fa efa mijery sahady ny hipetrahany eo amin'ny fitondrana amin'ny taona 320 sy 2 arivo zay zany de efa miteny atsika malagasy tsy misy mahavonjy ny tenanao ty fanjakany ty efa tsy mieritreritra n'izay eo ao tsony fa de zay eritreritra n'izy menakavy ihany ny hoe ahoana ny jonany eto fa raha vo tsy tonga eto tsika betsaka ny tapatendeto satria maninona manao ny tsy mety ao ny misy mamono olona kitsirana am'izao fotsiny ao ny manodikodina ny volam-panjakana ao ny manodikodina ny arenakibony tany zay niteraka problema am'izao fotoana zao satria zay atao hoe fizarana ny arenakibony tany ho an'ny olona rehetrarehetra zay a sy ny vokatra eto amin'ny tany ressource naturel eto amin'ny tany sy mifanjakana eto de lasa apahany ho an'olona zay kaiky ny fitondrana fotsiny zay mahatonga amin'ny teny hoe
anjarantsika malagasy anjarantsika zao tsirairay manomboka any amin'ny zatokatranaany ny mijery ny hoaviny ty fireneny ty ary tsisy anova ny hoaviny ty fireneny ty raha izao fitondram-panjakana zao raha tsy isika tsirairay ianao mianao io dada tozefa netogrity dadakoto ianao tsirairay zany teneniko zany miaraka antro zao fitambarany zany no afaka manova anty fireneny ty ianao no afaka manova anty fireneny ty fa aza miandro ny fanjakana zao aza miandro fanjakana am'izao hoe tianova amin'ny fiainanao ianao fa raha fanjakana am'izao no andrasanao de zao andrasa ao Paoly tsisy an'izany fa ny 2023 zay anamafy ny sezany eo amin'ny fitondrana zao ara mahazo atsika mainka fa mbola iampy 5 taona indray njaratsika mieritreritra njaratsika mieritreritra ary reny atony reny ray couleur rehetrarehetra oraza na hatrany avaky nakaratra io na hatrany Sainte Marie io na hatrery amy WC ery amiamy io de entina amilivina alohan'ny vaoka anafenana an'lay tsy fahaiza mitatana tsy fambiazan'le fitantana dia zavatra mamirapiratra ohatrandreny ary resaka atao hoe amin'ny lafiny ohatrany de resaka atao hoe efa ampirona sady vaoka hoe tsy maintsy ty tsy maintsy ty tsy maintsy ty kanefa tsika tsy azo ataon'izany tsika tsy azo ataon'izany tsika raha mbola olona manam-panahy koa de tokony tsy ho azo am'izany fa tokony eritreritra tsara afantatra hoe raha atao mifampitahany ny zavatra nataony filomarika Ravalomanana sy am'izao fotoana zao firy-taona nataon'izao fotoana zao transition plus an'ity efa taony ty firy-taona nataony filomarika Ravalomanana samy nisy atao hoe crise post-électorale kely aby fa jereva ny taux de croissance tamin'ny marika Ravalomanana 4% 2002 ka hatramin'ny 2009 7% mahery nenty firy zany nenty tsy ampy zavatra nataony ty dia tsy ampy-pahadimy zavatra nataony filomarika Ravalomanana nefa vola tsy toko tsy foroana nomena anty fitondrany ty ary mbola mabaky trosa atao hoe mampalelo fa de firenena be trosa mihitsiny tsika Madagasikara ka zay no azoko tenena momba an'iny fanira fa tena mampalahelo ary tokony eritreritra amin'ny malagasy am'za fisaony zavatra ohatran'ireny toy izatsika le izy député colonel Ramo satria izy tsy vitan'le mampalahelo anakatsona araka ny teny Luc-Hervé fa zao satria moa zany le fanjakana efa tsy ary tsisy nininona tokony ho antenain'ny vahoaka an'le fanjakana tsony amin'ny fiainana sy ny fampandrosoana sy ny famboronana asa sy ny fanatsarana ny hoavina sy ny taranana sy ny fiarovana ny tandrazana satria efa io orangisation io ny anazy zany no mahafatifaty azy io ny azy ny efa andaniny vola eraky ny tapy-tanety ka afangarony eo ny volany manokana ny volany antoko amin'ny fihetsiketsehana amin'ny alalan'ny mini congrès sy ny resaka congrès régional amin'ny alalan'ny fitokanana fotodrafitrasa sady fantokoana fotodrafitrasa mpanjakana amin'ny volam-panjakana sy ny fihetsiketsehana politika rehetrarehetra ny oeraoera tsy maintsy mandeha zay ataon'ny antoko-panjakana dia apprécier-tsika raha ohatra ka mbola tsy ampy anareo loko hatramin'ny lanitra sy ranomasina orange raha ohatra ka tsy mbola ampy anareo satria nareo dia tsy mahatoky tena tsy mahatoky valeur le fantokona WC fantokona gorodona fantokona rindrina le fampiakanjona orange le fanaovana lamba ho an'ny orange lay marika varitsinjo orange sisisa de loko hatramin'ny ranomasina sy ny lanitra orange mba entiny ilazana fa efa anareo le fanjakana de miverina any amin'ny principe ny Louis XIV tsika député Rambo l'état c'est moi 1655 manolona ny parlementaire parisienne Louis XIV zananao an'izany kabary zany satria mieritreritra izy fa eo amin'ny daholo ny fahefana ka tsy miraharaha izy zay séparation de pouvoir any ka hoe ity misy rafitry ny mpanao lalàna ity misy rafitry ny fitsarana fa nieritreretiny de zao azy daholo ny fahefana exécutif izy daholo avokoa
tsy mieritreritra izy fa misy lalam-panorenanao fa ny lalàna amboariny sy confectionneny zay tia nitondrana azy natao hoe lalam-panorenana ary tsy mieritreritra izy fa misy an'izany laïcité de l'État zany fa everiny fa mety daholo zay idirana any amin'ny fiangonanizana izy ka ato omena lela vola omena 4 ny filohan'ny fiangonana ato omena kit orange ato omena zao rehetrarehetra zao ka rehefa tsy tafiditra ao izy de mandeha any ny solombavamboaka mitsabaka an'le raharaha l'État c'est moi ka rehefa tonga amin'izany ny zava-misy amin'izao fotoana zao de efa tsisy tsony le rafitra républicaine fefa fijerin'olo tokana sisa ny zava-misy eto amin'ny firenena monarchika ve zany le misy eto dikan'izay manko sady tsy mahita lalam-panorenana antsika atsaina tsy mahita endrika fanjakana républicaine misy institution misy pouvoir ary misy principe na gouvernance mifandraika amin'ny institution ka ny zava-to zao ambadika zao député Rambo satria efa fantatry reto olo reto fa maro am'ireo ny gadra rehefa kelikely ny volan'ny Covid-19 hoe ho voatsikoko daholo ny rehetrarehetra ny corruption ny détournement la deniers publics ny resaka enrichissement illicite ny resaka attribution na marché public ary ty resaka gouverneur ty ny acte nataony gouverneur rehetrarehetra io de tahaka ny olona non avenue rehefa kelikely ka tena izy fanjakana mijoro ao ary fafankihoany daholo zay tratra farany eo zay ny problème an'le fanjakana député colonel Rambo satria fatany ny acte nataony nanitsaka lalam-panorenana fatany ny zavatra rehetra nataony tao anatin'ny fanodonana volam-panjakana ny corruption ny scandale ny fandranana renam-pirenena rehetrarehetra teto ny tany ambadiky reny resaka jono hoe ny resaka vanille sy ny rehetrarehetra mampimenimena ny olona amin'izao fotoana zao sy ireo resaka volan'ny fer tsy hita ary tsy fahamezana karama zao amin'ny fianaratsy hoany de mbola menimenina mampiasa ny FCE tsy fantatro zavatra mitranga ao fa zany ny zava-misy eto Madagasikara de mahafantatra ireo olo reo raha tsy miaro ny fanjakantsika 2023 ka raha ohatra resy eo tsika ary efa manambany zany fahareseny zany betraka ny gadra ary betsaka lavitra noho zay nitranga an'seo teo aloha no exilé politique aza anao sestamy politique any tena de mifampiaro amina tombontsoa izy menakavy satria samy nanao samy voaresaka ary samy fampitazona amin'ny alalana dossier na antotataratasy grand dossier zay le zava-misy amin'izao fotoana zao tamin'ny andro rehefa toderatsiraka de mahafantatra tsara ny rehetra hoe mba nisy grand dossier ve tam'izany tsy hitako hoe inona moa le tena grand dossier tam'izany tsy hitako raha tonga taty amin'ny président Zafy affaire Flamco inona ny nanenjehana président Marc Ravalomanana resaka asahana force 1 asa force 2 fa aty ianao miodina ianao SMMC makatsy ianao Kroma makatsy ianao Secren miodina aty ianao volan'ny Covid-19 mitodika aty ianao volan'ny fer aty ianao SPM aty ianao SPM mbola tsy mety vitako iny tantara raha iny de zay le tenentsika hoe betsaka ny doboka ary ny latongotr'ireo amin'ny akabeny fa mbola mifampiara aloha izy menakavy de faria zay ny zavatra misy io raha tena mandeha amin'ny atsakany sadafa mazava le teny le ministre ny transport hoe misy mafia eto dikan'izay eny zany misy zavatra tsy milamina amin'ny fomba fitantanana an'ilay orinasam-panjakana resaka jirama mbolo resatsika io nanatsika tsara mihitsy ny tantara momba ny jirama io inona mahapotika ny jirama amin'izao fotoana zao todikatsika ianao mbola problème jirama mideriny aty ianao mbola resaka facture tsy voalohany neny pétrolier amina milliard 10 milliard 1000 milliard mahery de FMC ny acte nataony reto gouverneur rehetrarehetra tsy nanaraka ny lalam-panorenany reto chef de région io izy fa tsy gouverneur tsy maintsy maloha tsy ahivon'ny tantara zany ary zay nge io problème io député Rambo maninona tsy no tendrena gouverneur sava zay lasa
ministry ny atany am'izao fotoan'izao fa maninona tsy nitenena satria fatatry reto olo reto hoe manitsaka lalam-panorenana antsika ary efa misy anton-javatra maro samihafa miodina quelque part any ambadika any ka matahotra reto olo reto hoe ny teo a rehefa nanenenana de sahirana mangala droite de mizaha tsara mitandrina rehefa mbola mena varavarambe aloha fa tsy varavarakely fa rehefa tonga eo indray any amin'ny lavakombarika nareo vao hoe aleo ary zay ivoeko amin'io trop tard trop triste azo atao trop daholo zany rehetrarehetra zany ary tsy ampy le fiaramanidina ahafahana mivoaka eto Madagasikara ny alouette tsy mahafahana manao évacuation satria fo ihany ny lalana vita ny hélicoptère fiaramanidiny tafika mo nasainy natsahatra sy najanona mbola adevitra hoe voalovola sa tsy voalovola ny fivoahana manahirana gilet sauvetage tsy ampy olona manarivony zay nonomena tsara zavatra tsisy dikany zay hanodina volam-panjakana manahirana zany Treny le teneniko hoe prédation sy corruption misy eto no manjaka le fitsetsefana amin'ny vahoaka sy lay atao hoe fampatrana vahoaka sy fividianana amin'ny fahatran'ny vahoaka dia lasa mandeha makany amin'ny araky ny tena rehetrarehetra tao de fa makany amin'le jadony tsika am'izao fotoan'izao hoe jadona le fitondrany ary manino mahatonga azy hoe jadona de maninona satria tsy misy afa-tsy lay filohan'ny repoblika manao an'ity rehetrarehetra ity de afenimpeninao am'izay fotsiny hoe misy ny prime ministre misy ministre fa le fitantanana andraraha-mpanjakana de efa ho amin'ny dafolo de lasa régime centralisé zany ny zava-misy am'izao fotoan'izao zany hoe saritsary ny dolo fotsiny ny androm-panjakana rehetra zay manaraka an'io fa any ambony any dafolo no manapaka ny rehetrarehetra miverina am'le teninao tao hoe tamin'ny fitantanany izy teo le niteneninao teo iny zany ny zava-misy hoe zahako Louis XIV l'état c'est moi zay zahako no izy ary eo mason'ny parlement izy no miteny an'izany zay ary nampienjera azy mifahefan'iny fitenenan'iny ary nitsika am'izao fotoan'izao ane raha ny zavatra tao ane miverina am'le fanontanianao tamin'ny fanontaniana tamin'ny voalohany mba misy olona ihany ve amin'io HCC sy manodidina azy eo mahafantatra hoe tsy metany hoe zavatra tao zao fa tena manitsakitsaka amin'ny constitution hoe fa matoa izy mandray an'ireny responsabilité manao an'ireny kiraro orange reny manao an'ireny t-shirt orange reny de efa miteny hoe tsy misy rarahiko am'izany zay tiako ihany io ary verina eto zany vao miverina daholo mihitsy ny zavatra ataon'lay filofa dia atatra amin'ny resaka hoe micorrompre an'ireny président ny any amin'ny cour suprême reny mena tomobile tsara tare daholo ny président rehetrarehetra mena an'ireny fortuneur dernier cri reny 4 mba tena hoe angina am'izay sy ndrehetrrehetra fa hoe za koa sady filoham-pirenena koa lehibe any CSM koa no lehibe any eo amin'ny assemblée lehibe any eo amin'ny sénat lehibe any amin'ny CFM tena izy ny organisme rattaché amin'ny présidence rehetrarehetra de fa izy daholo de ao aminao daholo amin'ny présidence zany hoe raha am'izao fotoan'izao zany araky ny teninao teo de izy hoe zany hoe ny fitondrana républicaine na antenaina am'ity fitondrana tena izy zany de efa tsy izy tsondry fa de efa tokony eritreritra ny vahoaka hatrany amin'ny vokotany sy hatraty amin'ny tompona ndraiky zay mifidy ary afaka mametraka ny olona zay tena tokony hitondra ny tany sy mifanjakana ka tena hitondra ny fampandrosoana ty vahoaka ty fa tsy iainao anatin'ny tebotebo lava ohatran'izao ianao ane vao mandeha anao am'izao de fa mieritreritra vao mamanao zavatra kely anakireo de fa hoe sao de misy taratasy tonga ndreto iantsona rapito sy ny rehetrarehetra
vao manao zavatra kelikely ianao dia nefa tsy miainao anatin'ilay atao hoe fahalalahana tsosy hoe nazoanao za de fa atao hoe efa tena hipetrahana satria maninona efa fampanjakana misy eto terrorisme d'etat misy eto efa fitaitainana foana fiainanao ray manontolo ary ianao raha mitondra tobila mandeha fotsiny de hoe sao de misy olona itifitra tonga tifitra tapoka ety mitan'le motosindretra rehetra maninona efa zany nataon'lay mpitondra fanjakanako jerevy reny resaka hoe kidnapina andrenaka izy vavykely sindretra pa inona moa zao nytoy an'ireny tsisy zany tiako tenenina am'izany de hoe fotoana tokony andenika atsika malagasy tsirairayny amy zava-misy am'izao fotoana zao na amin'ny fiainatsika ray manontolo fa efa tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony ary efa tena tokony eritreritra ny hoe efa tsy izy tsony ty ary zay no mahatonga ny fanoerana am'izao fotoana zao hoe tsy maintsy ataony concertation nationale le fa tsy izy tsony ty malagasy ty fa ty fireneny ty fa tsy anareo reritry io ty fireneny ty fa andretrarery ty ka rehefa tsy atsapatena am'izany izy de ho ataotsika ty amin'ny ny ataotsika ny concertation nationale ary matony atsika mitaky an'za zavatra ny tadio reny tenin'ny union européenne reny tamin'ny point de presse nataon'ny union européenne reny ary ny any tena fantaniny ary tena hoe tokony valin'ny tsirairay ary tokony amperitreritra malagasy de hoe raha efa tsy anatanteraka zay toromarika siny hoe recommandation ny union européenne tsika amin'ny resaka fifidianana amy 2023 anahoana fifidianana amy 2023 malagasy rera zany tokony eritreritra an'izany hoe ahoana zany zavatra zany satria raha mitenany reny ny ambassadeur any union européenne nalasa andeha andao Madagasikara tsy hiteniteny fatanany reny fa efa misy dikany reny ary tadiova raha lasa izy ny olona tsy ohatrany itsika eto misy natao hoe continuité de service misy ny fampitana ny asa atao sy nydretrarehetra misy passation normale dia mila mieritreritra zany tsika malagasy ny am'zay zavatra zay ny amy zavatra eritretra atao satria mampalahelo mijery an'le firenena raha am'izao fandehana am'izao fotoana zao satria atao hoe ny lalam-panorenana izay tena lalàna faratapony de voososy tsy rarahina ny fiainandra malagasy de eo ampelantanan'ny prédateur sy ny corrupteur ny vaoka malagasy de vidina amin'ny fantrany vidina am'ty resaka tosika fameno sy vatsinjo ty ary mampalahelo ara de mbola tsy izy rehetrrehetra koa mahazo fa zay mampetipety an'lay orange ihany nomeny za zavatra zany ny zavatra rehetrrehetra miloko orange dafolo dia na ny atao hoe liberté ny zoanao fahafahan'ny tsirairay na ny fahafahan'ny groupy dia tsy andeha am'izy ka zay zany no etiko hoe ilazana zay zavatra zay anamafisana n'lay atao ilay resaka nataonao teo ifaniry ary ny ataoko hoe entina amaraparanana n'ty resaky ty anga madio za hoe isika malagasy tsisy anavitra ny tenatsika raha tsy itsika ihany de anjaratsika manao analyse ny conscience atsika ny amin'ny zavatra tokony atao hoe mety amitsika ve zao anjaranao zay maekeko amy maha olona ve zao anjaranao zay mety amin'ny fahalalahana zay liberté fondamentale droit fondamental zo maha olona ve zao zavatra mitrango zao anao zay ho an'ny polo politika mety ve zao zavatra zao amy resaka fanaovana politika raha pirenena avy tantanana raha mpanjakana anao zay tiako tenenina dia anjara antsirairay amy lafiny rehetra na mifampantsona amy resaka fanaovana politika na ny atokantranona mandray ny andraikina mba adafoka amy Madagasikara ivoahana am'zao raharaha zao fa aza miandro olona aza miandro hoe rehefa tsy ro ranona ditsanao fa raisy ny ndraiky toa raha tena fantatrao fa tianao ty Madagasikara ty
mazavazava zay adevitra ny etitsika zay fa mbola horesahana rehefa tonga fotoana samy hafa député colonel Rambo fa maraparana ny fandarana motsika satria fa manakaiky ny fotoana fa ny fandalinana nataona psychanalyste sady philosophe zay de mametraka mazava tsara hoe ny zavatra rehetra ozy izy de mafy ary sarotra miaro azy akoatra ny anao tena miaina n'le fangirifirina ka manaiky zany fangirifirina zany mazava tsara zay ka rehefa ianao manaiky an'le fangirifirina na nety ivelany mety teny hoe tena tsy mety io ndao arovany olona io ndao esorinao anatin'ny gejo io olona io fa ianao le tenanao mihitsy matsapa hoe zakako le fangirifirina ka azoko atao miaina amin'io de zay zany de fa samy mizaka an'izay fomba izakany azy zany fa le olona tsy niteny iny lasa complice tao anatin'le zavatra mahazo anao raha ohatra izy ka tsy niteny fa efa niteny izy zay de anjaranao mandainga amin'ny hafa vita ihany fa mandainga amin'ny tena sarotra ka raha fantatro zao fa marary nify ianao de izy ianao tsy marary nify any amin'ny hafa nefa ianao mahafantatra fa marary nify ny souffrance anao marary be ny alina ray manontolo anao vadibadiny eo député colonel Rambo raha pitsy maraina anao mbola andeha atsaka rano ny olona nefa te ame fanafody anao ianao tsy mety andray fanafody de izy asakasakao vaoka malagasy io tompoko fa fampisainana ny etsika miezaka zany nisika miara-manonja MBS radio matin mitondra an'izay adidy zay député colonel Rambo ary tsika tsy mety hoe fotsorora arak'le an'izay fa de anjaratsika vahoaka misy tonikalo ny rady zay hoe inona d'avance zay mangataka an'le avance any ampiasany zay ka efa lasa tsisy avance angatahana tsolo ny mpiasa zany manko zao message azoko io nandray mangataka an'le isaky ny 5 andro mba alefaso avance kely ay le avance ty efa tsisy tsony fozy izy le patron efa intelonaka avance la tsy mandray karama la raha tsy afaka 2 volana andray efa lasa le d'avance de ohatran'izay le tanindrazantsika mipetraka somonina fotsiny sika fa ndraindray tsika mba mety ho tonga saina ihany ohatra ay tsary aty ny alevina rehefa kelikely fa le izy ka efa lasa d'avance koa le izy ko efa nisy namaritra melo zay nge le problème zany am'izao fotoana zao mandromandro mananaretina matoritory manandrara petrapetra fa anaterako hena manao ariary zato ampandrina de lasa ny olona izay mieritreritra fa aka amin'ny Madagasikara ambongadina no mahazo amin'ny Madagasikara de zay zany le ijoroany miara-manonja MBS radio matin zay ny ijoroany ny antoko tiako Madagasikara ny bureau politique ny député ny ekipa rehetrarehetra mihitsiny hitondra fanazava-kevitra ary hiaro an'le Madagasikara hiaro an'le malagasy mba hiaina kely le souffrance le fanaitainana tsaroko tsara ny tenin'ny ray aman-dreny de misaratsima député colonel Rambo faravaratsy mba misy oxygène kely ozy izy mitsofoka any am'le vavoron'le malagasy aloha fa tena sepotra loatra de tsika zany raha ohatra ka mitondra an'izay principe pijoroana fasahina finoana zay de mba faravaratsy mba hipetraka ao anatin'izay le izy fa mafy loatra le mahazo an'le malagasy mifampinana anaty tsy fahitany zany gendarme mitifitra miaramila manatsatoka anto miaramila manatsatoka anto gendarme mamony tena tampoka ady mpivady tsisy tigany vononatra amin'ny vady aman-janaka avy eo mpivady miady tampoka apoka dinamita ny trano miady izy mivady resaka efa ana dépression zavatra daholo zany efa any aparahatoko sy le sain'le malagasy le fa antrano eo zao vao nahitsika misy vehivavy nisy namony tery mama renirano mamba tery asy izay mamamba moa zay satria tokony izy andre ambobao isan'andro ianao mahita an'izany finalement le variry na anangana fikambanana izy mba iarovany zareo tena zay le zava-misy eto Madagasikara lasa le tsy fahita no hita de lasa le mihinana tsy fina lefa le tsy filozy député Rambo zay ara efa tsy hitanao tsony le izy le tsy fahita tao anatin'ny 90 taona zany lasa fahita tampoka zany ray noho ninona l'izy noho lele état c'est moi
de rehefa etasy moi de mametraka ny terrorisme d'etat satria mbola mieritreritra hoe tsy maintsy mbola ho azona ny fanjakana 2023 zay fotsiny ka nafanitsakitsahana lalàna io na fanaovana tsinitsinina ny zoma olona samy hafa io na fidirana tsy lerany amin'ny fiangonan'ny hafa io ka fanotohinana ny finoan'ny sasany de ataony rehetra daholo zany satria mieritreritra fa mamy loatra le fanjakana le goude pouvoir ka tsy mbola ampy lefa zavatra mipiripirina any ambalahana rehetrarehetrany sy lefa nikajikajina any ambany vanona sy ambany vatasariana sy le anaovana boatin-drakitra sy any amin'ny sehatra rehetrarehetrany efa tsy soisy tsony manko ny malaza fifale Panama de efa tsy Panama ndray zao efa misy manakisaka sy manadio amin'ny endriny hafa ska blanchiment resahako amin'izany de efa miseho amin'ny endriny hafa le izy de mbola mamy le fanjakana tsy mety ampy mihitsy rehefa mba nahazo kely ranga de mba milamindamina de ndao mba hijery vahoaka fa de atao foana le izy deputeram-bo de zay le tenentsika hoe betsaka ny eny ho sahirana eto hoe tena ho sahirana fa itsika moa zany de zao manokatra masony zay afaka misokatra tsika manokatra mivavany zay retsaka zay rehetra zay tsy afaka ny teny de ometsika sehatra izy ary manokatra ihany koa fisaina sy ny sofondrehetra zay afaka mandray ny vaovao sy ny hafatra sy ny fanabeazana avy aty amintsika amarana fandarantsika deputé colonel Rambo ametrapetraka ihany koa ny veloma madinidinika masina fatipatenana every fa mbola misy hafatra ho aterinao ho an'ny vahoaka ny boriboritany fahefatra zay miainanao koa amin'izao fotoana zao izay indrindra faniry lalan'ny asofijaliana ny fiainan'ny malagasy ary zay no antony hoe itenenana eto amin'ny olona rehetra ny amin'ny tokony isaintsainana sy andalina tsara ny zavatra tokony atao sy ny zavatra tokony omen'ny olona eny amin'ny faritra misy azy eny zay lalan'ny asofijaliana zay dia tsy hojerepotsiny amin'izao fa ametrahana andro atao hoe resaka fitenenana sy fananarana ary conseil omenan'ny olona zany mba hitondrana le fiainana satria mafy de mafy koa raha zao fiainana zao no jerena satria araky ny teneniko tao hoe ny vidim-piainana miakatra de miakatra ny insécurité hita endretrarehetreny ny raha mandeha anao zao de lasa mpivarotra indray betsaka noho ny mpividy satria maninona mba mieritreritra mba azo kely le olona mafy le fiainana tsy misy zavatra ny fiainandra malagasy raha jerena de efa menamena daholo zao ny fiainan'ny malagasy na le andro manangatsika atao zao efa lasa fa manevokevoka efa maiko de tsy zavatra tsy mafana zany ny fiainan'ny malagasy ka ny amarana koa zany dia ny fiainatsika eto amin'ny boribory tamin'ny fahefatra dia tsy ho vitan'ny solombavamboaka rery na ho vitan'ireny président ny Fokotima reny rery fa efa misy fandaminana vaovao zany ho atao amin'ity volana ity dia ny fametrahana tompon'andraikitra ana lefaka sy anamora ary apalakilaky ny asatsika zay mandratsika amin'ny resaka redynamisation sy ny fanomanana ny zay ny hetsika rehetra sy ny fifidianana ho atao zany dia misy rafitra ho apetraka ho atsika manokana eto amin'ny boribory tamin'ny fahefatra manao an'izay zavatra zay ka ho avy tsy ho ely zay zavatra zay fa raha sitrapon'Andriamanitra dia any amin'ny faraparan'ny herinandro any no anaovantsika azy rafitra anatiny atsika io mba hanamora an'izay asa zay sy ampalakilaky ny asa ary mba tsy hampavesatra loatra ny andraikitry ny tsirairay dia efa eto zany de fa manentana anareo tompon'andraikitra kambana Brown Distim sy ny président Fokotima zany sy ny sampana rehetra ao amin'ny ao efa hijery fotoana sahady amin'ny faraparan'ny herinandro anatrika an'izay satria tadio fa efa bolana sisa de ho tapotra ny taona
zay efa bolana ho tapotra ny taona zay de efa tsidika ny 2023 isika de efa andeha am'izay ny etsika rehetrarehetra entina angalatsika nyty atao hoe na fanjakanty amin'ny alalan'ny fifidianana fitondrana raha-mpanjakana etytsika angalana ty atao resaka hoe magistrature supreme ty amin'ny alalan'ny fifidianana dia efa zao zany de efa apetraky zay rafitra manokana ao atsika zay tsy ho tenenina eto fa betsaka mipakatahaka ny any amin'ny ny adversaire any tsika zao namorona le redynamisation ny ataoko tiako Madagasikara de efa milaza koa ny orange bananao ka tsy apetipety andraro ny ataotsika fa apetipety atsika dia ary efa mivorontsika am'izay manatanteraka an'izay février zay tsika de eo ny tenenana azy zay zany ny amin'ny ny androany fanira zay indrindra tsy lavrezaka fa betsaky zay resaka teo zay ary ataoko hoe disitsika raha tsy miteny andreny ary tsika tsy le atao hoe amandalitra olona na tsy fitiavan'olona fa tena fametrahana ny vahoaka malagasy tsirairay ny amin'ny andraikitra sy toerana misy azy eto amin'ny tany sy mifanjakana na iza misy azy na ny ampiangonana na ny amin'ny sehatra famokarana samy mihafa na iza de apetrakitsika am'izay ka dia araky mivitenenina hoe reny izy reny atao voatra ny voana voankazo anala ry izy menakavy zay teny rehetrarehetra zay ny mamy atelemo ny mangidy aloava fa dia mametraka ny veloma mandra-peona amin'ny tsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja MBS sy radio mata tapitra ny androany atalata fa dia ny rarina dia ny mba omena Andriamanitra ny fahasalamana hatrany ka atratrany amin'ny herin'ny androany zay fandarana atongavany tena manao ny miara-manonja eto de makasitraka tsika ampijery sy mpiaino marobe maneran-tany misy amintsika no mitondra ny écouteur any ampiasana any amin'ny telefona de mihaino fandarina misy ny mamerina amin'ny fahitalavitra sy ny radio ny orina ny tolakandro sy ny amin'ny aliny misy ny mihaino maraina marobe ny fomba azotsika manaraka izany misy ny mamerina mijery amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube de akasitrahantsika eto sy ny any ampitan-dranomasina zay mandray ny fandarina miara-manonja izay ny MBS sy ny radio mada ny saorina ihany koa namana mpiara-miasa rehetra amin'ny MBS any faritra sy eto amin'ny Foibe radio mata mazava hoavy zay efa nambaraka teo ny namana teknisiana ao ambadiky ny famokarana sy ny fandrafetana ary fampitana ny sary sy ny feo atsika rehetra mba azotsika manaraka izany misaotra ny rina misaotra ny député colonel Rambo ihany koa niaraka tamin'ity talata fa 13 ny volana aogositra 2024 ity tao anatin'izay fandarantsika zay fa de rapitso mampanantena solomavomboka vahiny ady hevitra hafa indray no entintsika ary dia mametraka zay veloma mahafinaritra zay tompoko lasy tompoko vavy